Now there is an angel, but this angel of the Lord that are encamped afatran about paminany those William Marion Branham that fear them. fanontaniana sy valiny tamin'ny 4 larana fahaefatra ny alahady ariva fahatelopolo aogositra tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana USA. The angels of the Lord encamp about those that fear him. miarahaba ry sakaiza vao niresaka tamin'ny pastora malalatsika tamin'ny rahalahy za de ataoko fa nisy nampiandrasina fa tsy afaka noraisiko tsy afaka nanoatra fotsiny tenako tena mandreraka be ny fahitana hitanareo ary nisy maro izy ireo teo amin'ny 5 na 20 ny anitolakandro ary nampatrotraka zany naka kely tetsiteroa fotsiny a nivoaka tao a de nanao hoe rahalany villa raha azonao toizana de ataovy tesitaka kely aka ody any antrano hoy a efa mitady anjera na ny foko aza tsy zakako mitepy mafy de hoy a za sarotra hoana de nijoro aza ozy rahalahy Branham nantany any ny olona raha vitanao ny amarana andreto fanontaniana reto ary tsy tiako mihitsy nisitaka ka hiala amin'ny adidiko akasitrahako rahalany villa ary angamba mandritra ny minitra vitsy anao an'izay rehetra azoko atao ary fantatro fa misy niditra teo bili hoy a efa nampadalovinao va izy rehetra hoy izy ridada misy 20 na mihoatra ny mbola miandry koa tsy vitako ny efa nisy olona 30 mihoatra androany ary 5 teo tamin'izy ireo ny fahitana azonareo etrerety na ary mitoerana misy aho koa tena reraka ratsaina tsotra zao nefa ivavaka sika manomboka avetrany any reto fanontaniana reto teo amin'izay nijanonantsika aveo rehefa raha makany Arizona nefa atao tsaika izy reto de isy anelingely tsy akijanona fa tsy hoela de iverina raha sitrapon'ny tompo ka iresaka ny loha hevitra ray androany raha vao azo atao ny tena mikasika ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady andesika ivavaka Andriamanitra malalo ianao malala ny foko ary fantatrao ny tsapako fantatrao ny amiko rehetra ary mangataka ao Andriamanitra o misy olona maro naharitreala loatra teo amin'izy ireo tompo nisy maro loatra teo nefa feno fakasitrahana tokoa aho satria inoko fa tsy nisy anankiray tonga ka tsy nandray fanampiana inoko fa samy niala teo tampifaliana sy tamin'ny fahafapony rehetra ireo zavatra zay tsy haiko novalina nidina tao amin'ny fahitana ianao ka nanambara teo ny fiainan'izy ireo mipetraka eto izy ireo maro aminy eto am-pianona an'izao ka mahalala fa mariny zany ka nanambara tamin'izy ireo ny zavatra teo amin'ny fiainany zay niteraka an'ireo zavatra nitranga malala izy ireo tompo sy nisy fomba mihitsy mety nalalako an'io raha tsy ny fanampianao mangataka aho ankehitriny raha eny an-danitra na dia reraka aza faly anefa afampanomponao ary mangataka nitahinao anreto zay ireo mbola miandry maro amin'izy ireo ny teo tafiditra ary matoky aho Andriamanitra fa iay ny amin'izy ireo ianao lay fanamasinao lehibe no anome azy ireo zay rehetra ilay ampio aho raha marana andreto fanontaniana reto Andriamanitra malalo na anao arak'izay vitako amin'izy reto mba ho voavaly ny fanontaniany vahoakanao nangataka aho ny anoratan'izy ireo an'izany nosoratan'izany ary matsiary voatery aho ny amaly an'izano azy ireo koa mangataka aho ny anomezanao ahery mba ahafahako anao ny adidiko eo aminao sy eo amin'ny vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako amen anomboka avetransika teo amin'izay nijanonantsika tamin'ny maraina mety tsy voavakiko ny sasany tamin'izy ireo satria de somary faripeo aho satria ny teny betsaka firina ndray tombony tamin'ny fanahy mamantatra androany ka tena mankasitraka an'Andriamanitra zay nanome azy ny hitanareo io ny tsara indrindra amin'izy rehetra de ny fivoriana toy ireny ireo zavatra tianareo fantarina sy ireo zavatra nafenina teo amin'ny fiainana no voambara sy voatonona ary tsaroa fa maro amin'ireo zavatra eo eny maro aminareo ny malala fa maro ireo zavatra manahirana voalazantsika sy navoaka nefa tsy misy malala an'io afa-tsy ny tenako sy Andriamanitra fa zay voambara taminareo de tokony hijanona eo aminareo sy Andriamanitra avelao eo fotsiny zany ary firy aminareo ny malala fa ny tompony nanambaran'ireo zavatra nisy zay natao mba hanampy anareo atsangano tanana raha zay hitanareo tsy nalalakory ny olona zay mahakasika azy ireo fa izy no nanao an'io ankehitriny andesika hiditra faingana amin'ny fanontaniana eto arak'izay azo atao mba ahitana raha azontsika raisina mbola misy hafa koa etoeto voalaza eo hoe larana fahatelo inoko fa taratasy zany maro zany taratasy fotsiny mialatsiny apetraka eto fotsiny izy ireo arakaraky ny andresako azy ary ataoko fa maro zany taratasy koa ty ary voalaza hoe fanontaniana
nefa inoko fa taratasy zany fantanina amin'ny taratasy tsia zay fantaninany amin'ny nofy izy ty iny ary ovakiko ny nofy de hoitakeo raha omeny tompo any dikany ary ampitaiko aminao zany raha vao azoko atao ataoko fa nataonao eo ny adresinao andrejirena raha eo raha tsy zay de angataka aminao mba ampafantatra ny adresinao de le olona nametraka an'ity fantaniny ity sy nofy tsy nasinao zany na izy ianao nanoratra an'ity taratasy ty zany de nisoratano ah fotsiny io omeo any bily ny adresinao koa raha vao makany Arizona ny tenako de hoany anefitra mba ivavaka ary raha omeny any dikany de ho fantatro ny toerana de fasana taratasy hitanareo raha tsy eo zany mba hanomezana fande raha omeny zany kanefa tsy lazany amin'io raha tsy efa omeny satria zay ihany no ahitako an'io de ho fantatro fa mariny io ankehitriny move ny ampakarina de reo zay mino an'izao afatra zao ka hoany andrefana ka tena iangonany zay ny tiako ambary ary mony eny andraso kely ty de misy faharoa eto tsy zay no izy misy eto hoe apo ataoko fa eto de apokalypsy toko fa nefa to hoe atokapisy koa somary to manahirana zany izy ty raha hitanareo tena to mitovy am'zany mihitsy hitanareo ny eto de atokapisy de toizany any zany eto tsia mety tsara apokalypsy toko fa 12 ka miresaka ny ampakarina tsia fa move ny ampakarina ka tena hoany andrefana tena hoany tsia raha ny fahalalako manera-tany ny ampakarina manerana zao tontolo zao ankehitriny zay rehetra mahazo an'izany manaova hoe amen na aiza misy anareo na aiza fatesanareo na inona misy eo raha maty ao amin'ny Kristy anareo de Andriamanitra nitondra anareo miaraka aminy tsy mampaninana mahita teraky anareo nisinina potika na to inona zany Andriamanitra nitondra anareo miaraka amin'ny Kristy rehefa tonga izy tsy ilainareo niangona ny andrefana naiza hitarian'ny tompo anareo na izany azy raha tsapanareo fa atao tianareo no any andrefana aoko zany ataoko mazava tsara mialohany andianako eny koa atao hononam-peo ve ty afatra ty atao eny ary aoka tsy zano hiteny aminareo zay alianareo raha tsapanareo fa atao tianareo ny andehany andrefana de mandehanana andrefana raha to tsapanareo fa tianareo ny andehany atsinana avaratra andrefana atsimo de mandehana am'izay hitarian'ny tompo anareo zay rehetra mahazo an'izany manaova amen tsy mezaka miteny amin'izaniza hoe aizany tsy azo ny ale raha makany Tucson na Arizona ianareo zay toerako mandritra ny fotoana voafetra am'izao fotoana zao to zay nambarako tamin'ny maraina manana ny teody a nefa tsy misy tena fonenako niriko ny anana olona toerana iray zay afaka atsoko hoe tena fonenako ale ny anio ariva raha nanana $2,000 ka afaka ividianako toerana de omeko malalaka zany mba azaoko toerana anoany zay afahako manao hoe ity ny toerana tiako atsonao hoe tena fonenako omeko malalaka zany tsy manana toerana raha Freeman zava na lalainao hatramin'ny fahazazako mpandehandeha fotsiny aza mba mpandehandeha fotsiny mitadiava toerana zay tianareo ary mipetraha eo miandry ny tompo Jesosy kanefa raha tianareo ny andehany andrefana ny Tucson na Arizona zay ipetrahako de tonga soa afaly any anana anareo raha lahiko anareo anabavitra anao zay rehetra azoko atao mba harampiana anareo ary anareo rehetra zay tonga tany miezaka tamin'ny farahero any anao tonga soa anareo ka naneo anareo an'izay rehetra fantatro tondra anareo tetsytero nanao an'izay rehetra azoko natao ka tonga soa foana anareo saingy raha eo am'izay fotry zay no avinareo afieritreretana fa ny ampakarina na isy zavatra hiakatra ao Tucson na Arizona areo ihany de diso hevitra anareo aza makany raha zay aza tonga raha zay satria fa atsona io tsy zany ve ankehitriny ny apokalypsy toko fa 12 saingy zao anefa manambara amiko ny tompo na miteny amiko tony vao niala tamin'ireo fahitanireo ah hitanareo ka somary sarotra nisitaka am'izany hitanareo nefa tao niteny tamiko indray izy mba ilazako indray ny amin'io fakanesana ny andrefan'io eny arak'izay voalazako teo aloha tsy hoe makany aho satria te ho any fotsiny any aho satria misy mitarika any io any saingy raha nijanonany ka anao ny any ho tena fonenako ataoko fa diso zany tsia ataoko fa ho fotoana fomonjy zany mandra-pavita ny tazona na ny ran'Andriamanitra ny tenako any tsy afaka hiteny aminareo aho eto ny antony andehanako any kanefa tsy hoe faly ny andeha fotsiny aho misy nametra-pantaniny indray mandeha iny fantatray ny antony andehananao tany Arizona tamin'ny voalohany
dia nisehoany reo anjely reo inona no antony verenanao fandroany tsanonareo ve namakinao ny fantaniny io firy matsiaro fa no nitafaverina taoriny zany ka nipetraka teo anolohan'ny mpampianatra nivel ataoko fa ato amin'ny efitrano izy sy nivadika ary niresaka ny amin'ny Arizona sy ny aminay nijanona teo dia iny misy tanana teny amin'ny rindrina misy azavana na maritra soratra hoe miverena ny Arizona firy matsiaro zany zay no antony niverenako tany tsy nalala ny antony niverenako a saingy rehefa teo a dia nambarana na tonga tokony hiverina teo ary raha ambarako zany dia anakana an'io satana saingy tsy fantany ny atao-poko tsy teny izy koa tsy fantany ny atao-poko fa raha teneniko zany dia reny hitanareo koa eto tsarovy zany ankehitriny rehefa nilaza ndray andro iny dia somary nataoko somary mety hafahafa taminareo angamba zany hoy a aza makany Arizona hitanareo nitiako nambara tsy hoe aza tonga zao nitiako nambara raha misy mitarika anareo tonga dia ataovy tongavy raha misy mitarika anareo hoany California Arizona na iza koa saingy raha hoany anareo ka hoe rahalahy Branham hoany a satria noko fa hijanona any ianao ka hitory teny ataoko fa diso ianao eo hitanareo ny toerana hitoriko dia eto amin'ity tabernakle ity eto nanaovako an'io tsy manana fivorina na dia ray a zany Arizona tsy any Arizona ny tenako afa-tsy indraindray monja za tsy manana fivorina miaraka amin'ireo lehilahy kristiana mpandrarà orinan krismasy amin'ny fiandohan'ny taona any Phoenix zay ihany no ananako ny ampanantenan'io a tsy misy tsony ny fivoriko manaraka raha ny farafahalalako dia eto mihitsy eto amin'ny arabe penina fahavalo ato amin'ny Branham tabernacle manana aloha efitra telopolo na efapolo a zay fantatro fa mila herinandro na roa mba hijerena ny tsiraray izay atao-poko mba hoentina eto amin'ny tabernacle eto Jeffersonville angana mihitsy ary eto raha tena tianareo ny andeha anoany mba hitoetra eo amin'ny teny izay misy ny hafatsika fa ny hafatsika dia tsy hafa fa lay hafatra efa renareo tamin'ny fiainanareo ihany saingy misy zavatra ny ampy maro fotsiny voambara tamin'io ty hafatra ty any lay hafatra ny toriny Luther lay hafatra ny toriny Wesleyany lay hafatra ny toriny Pentekotista ihany fa nisy zavatra ny ampy fotsiny teo amin'izany ino zany ny fisokafan'ireo tompo-kase dia izay nataon'ireo mpanavao ankilabao hitanareo fa zay nampahafantarina amin'izao andro zao dia tsy afaka nampahafantarina tamin'izany ny hafatra pentekotista dia tsy afaka nampahafantarina tamin'ny andro Luther na Wesley ilain'izany ny andro manampatonga ny taona pentekotista kanefa ny taona pentekotista dia tsy afaka ory fa ny taona luteriana lasa lavidavitra kely fotsiny toy ny famasahany katsaka sy ny hafa rehetra ihany toy zany koa ny fiangonana za raha nitory aho anio ariva dia saika hitory aho loha efitra efa soratako ato amin'ny baiboly lay voaloboka nafindra avy tany Egypta ho ao Palestine firy aminareo nalala fa nataon'Andriamanitra hoe voalobony Israely aveo nampitodika an'izany tamin'ny maha voaloboka an' Jesosy a ary ny fiangonana ankehitriny nafindra teo amin'izao tontolo zao tsy nambolena tao amin'ny tany fa nambolena tao amin'ny Kristy izay tsy maintsy hamovo hitanareo ary zay ny tokony ho afatra androany raha nitory nefa no heveriko fa tsaratsara ho any andray ndraty fantaninetiko koa nataoko ankilan'izany horaisiko angamba io rehefa tafaverina ny apokalipsy toko faharoambe folo dia tsy mifandraiky amin'ny ampakarina ny apokalipsy toko faharoambe folo tsy no amariko zany fefa fantatro dia ilay vehivavy tao amin'ny masoandro sady nisy volana teo ambany tongony ny volana dia maneho ny lalàna ilay vehivavy dia naneho ny Israely la fiangonana ary nikitana roambeny folo teo amin'ny andriny dia ny apôstôly roambeny folo taona ny fiangonana sisy zay volasa hitanareo ary ny masoandro dia teo andohany ary hitanareo fa ny volana dia aliko ny masoandro zany hoe ny lalàna dia aliko ny zavatra ho avy ary io vehivavy io dia ny Israely fa tsy ny ampakarina eny tsy te handany fotoana maro aho satria tsy maintsy vitaiko reto Romanina 7:24 fa fatatsika fa araka ny fanany lalàna fa za kosa nofo namidy ho andevony ota fa izay ataoko dia tsy fantatro fa izay sitrako atao tsy fa izay sitrako fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay alako no ataoko fa raha manao ny tsy sitrako aho dia ny lalàna manaiky fa tsara ny lalàna ary amin'izany tsy zany intsony no manao zany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko zay no tsy mety azoko eny misoratan'izy ireo soratra masina Paoly eto no miresaka amin'ny Romanina ankehitriny hoy izy avelao amboary kely zany mba ahitanareo azy hoy izy misy olona roa ato anatiko ny anankiray mitady ny anaovako ny tsara ny anankiray mitady ny anaovako ny ratsy ary isaky ny manomboka anao ny tsara dia ino fa manakandalana ny ratsy firy aminareo zay teo amin'ny fiainana manokana ny tolakandro no nifanena tamin'ny zavatra io tamin'ny maraina koa hitanareo tamin'izay zavatra zay niresaka an'io a tamin'ny maray tamin'ny ampahany ianareo dia misy olona ivelany zay fezy ny taovam-pandrenesana enina
ianareo dia misy olona anaty zay feheziny taovam-pandrenesana anankiray dia ny finoana ary io finoana io dia tsy mifanaraka amin'ireo taovam-pandrenesana enina hafa raha tsy mifanaraka amin'ny finoana ireo taovam-pandrenesana enin'ireo fa mifanohitra izy ireo eny raha mbola mifanaraka amin'ny finoana ihany ireo taovam-pandrenesana enina dia mahafinaritra saingy rehefa tsy mifanaraka amin'ny finoana taovam-pandrenesana enina dia ataovan-kila ny taovam-pandrenesana enina ankehitriny ohatra eto hoe nanao fanambarany jesosy teny fikasana lay olona anaty manao hoe marina zany lay olona ivelany mandinika hoe tsy afako marina zany ho anao dia adinony amin'ilay olona ivelany ary ekeo lay olona anaty eny izay zavatra zay ihany no nyresahany paoly namidy teo ambanin'ny lalàna ho amin'ny fahotaniny nofo izy toy zany ny tsiraray amintsika zay ny mahatonga atsika manana an'ireo olana eo amintsika ireo ny efa nanambady nefatra na indimy ka zaozao ary ireo karazana fahotana rehetra fijakajagana sy ireo zavatra hafa teo amin'ny fiainantsika dia noho ireo zavatra reo aranofosika ary io ampahany io dia tsy maintsy levona saingy eo kosa ao anaty ao dia olona fanasika lay fanahy maha olona ao anaty ary eo ny finoana ny tenin'Andriamanitra koa ampaneketsika ny vatantsika ivelany hoeo ambany fifehezan'ny teny amin'ny finoana amin'ny faneketsika n'izay lazain'Andriamanitra ahoana no ahafahako aka tsy parifary ka amoaka voambary avy aminy tsy misy fomba mihitsy anaovako an'izany ny antokana isin'izany dia no lay ao anatin'io tsy parifary io no vaina avy amin'ny tsiparifary vary tsiparifary ho tsemoka antsoina hoe aina vary dia alevena eo io tsiparifary io fa amoaka voambary mara zany hitanareo satria misy aina vary natao tao anatin'ilay tsiparifary ary ny ain'ilay tsiparifary efa nesorona saingy lay maizy an'ilay tsiparifary no mbola manindrona hitanareo ary toy zany io mandrapatongan'io aina vaovao io ho ny tompo tanteraka avy ao amin'ny tany ka nitsangana indray rehefa mivoaka zany dia tsy tsiparifary tsony eo fa voambary kanefa raha mbola eto antany zany ka ny ao amin'ny avy amin'ny tany ny tsiparifary mbola manindrona ihany zany saingy efa misy toetra na vary ao anatiny ao ary raha mbola eo am'izao fiainan'izao ihany anareo dia voatsindrona ka anana toetra ranofo zay anakan-dalana anareo raha mbola velona ihany saingy ao anatinareo ao nateraky indray anareo ary efa hitsangana anareo dia toy endrika amin'ny Kristy ka tsy hoe aminareo tsony ny ota rehetra hitanareo zay lay izy mamela ilaza zao tao vazivazy ny fandrenesana azy misy indianina olona tena mampimezy ireo ary za tsy hoe mampime ahoana hafahafa amintsika izy ireo nefa mety tsara ihany ny fahitany tenany fa raha tena malalazy ianareo mety tsara ny aminy misy indianina indray mandeha nanontaniana rehefa voavonjy tsaroko fa nisy anankiray tany Phoenix Arizona nandeha tany Bili mba hizarakaratra fangataham-bavaka mijoro teo fotsiny izy ary nizarakaratra fangataham-bavaka ka zay olona afaka ny azakazaka nandrobaka ny karatra fangataham-bavaka raha indro dia olona tomady tsara saingy marary ando marary nify nisy marary ny ratsatongony mahazo karatra fangataham-bavaka izy ireo raha laridel ary rehefa nisy zany teo amin'ny laram-bavaka ary zao ihany ny teo amika olona narary ando olona narary ny ratsatongony sy ny toy zany nefa nisy olona nipetraka teo sady efa ho fatiny noma miadana sisisisa kanefa tsy teo amin'ny laram-bavaka oya ry Bili midineny ary antanio andreo oloreo ny marary azy ka raha tsy voanoma miadana izy na karazana retina mitera-dozy na zavatra mety amono azy dia azo mena karatra fangataham-bavaka eto hiakatra eto amin'ny laram-bavaka ny olona efa ho faty raha tsy eo ny fanampiany tompo fa aoka ny hafa iandry aoko izy ireo andalo eo amin'ny larana maimaika nanto zany fa re olona mety ho faty oya antanio izy ireo hoy izy fa ianao nanao hoe aivaivao fotsiny ny karatra ary omeo izy ireo dia zay no nataoko oya nefa dia reo oloreo no azonao miazakazaka eo alohany ary azony tsy afaka mahazo malemy sy ny hafa mampalahelo eny ary ataoko zany nidina tena izy nisy andiany efa antitra teo tena hafahafa izy ireo tsy nety nipetraka tamin'ny seza izy nomena seza izy nefa nipetraka teo amin'ny tany tao anaty lay nanao satroko izy tsy nety nisorona zany nisy volona koa tao aoriany zany nipetraka teo fotsiny izy nakeo amin'ny Bili fa nandalo teo izy ary izy mila karatra fangataham-bavaka ve anao hoy izy inona ny marary anao sefo hoy izy marary ah hoy izy fa inona ny marary anao hoy izy marary ah hoy izy fa tiako fantarina ny marary anao hoy izy marary ah zay ihany ny valoteny azo taminy hoy izy eny ary iverina rehefa avy eo dia lasy Bili nanontany hafa mijery foana reo karatra fangataham-bavaka reo ilay andianina antitra ary nienisa hatrany zany isaky ny sitina avy tao am-posiny izy dia nienisa kely zany koa taorina kely nitsangana lay andianina antitra ary nandroso teo dia nidodomy ny lamosiny Bili mba hampatsiahy azy fa isany ihany koa izy hoy izy ry chef inona ny marary anao hoy izy marary ah
ozy fa resef ilainao no miteny amiko lazy dada fa tsy omena areto karatreto ny olona zay hoe zara raha hoe toy ny aretikibo marary andosiny sisa omena ny olona tena marary zany ozy toy inona ny mamparary anao resef ozy marary a na lefa nipetraky indray izy ary talohany tena nalany tanteraka ny karatra teny aminy minitra vitsy talohan zany mijereny antrano re karatra eo miveriny izy ary nadodono azy ndray natolo ny tanany napetraky bili teo an-tanany karatra ozy resef zao sy rataneo marary a nakeo amin'ny arambavaka izy ary nivavaka ho azy ah de hoy a mino venao resef hoy izy mariny zany de hoy a fa mino ve anao fa anasitrana anao andriamanitra hoy izy mariny zany hoy a akato tsara venao hoy izy mariny zany miaona taminy a teo amin'ny herinandro tateo arina iloko fa teo raha la Fred Sofman zany de fony taminanao an'ireo fivorina tamin'ny trano lay tao fonix io ary miaona taminy a tao arina kely tamin'iny herinandro iny hoy a salama tsara venao resef hoy izy mariny zany hitako tateo arina fa niresaka taminy iza mono anaran'ilay missionnaire an'iny lailay anitra fotsy volombava any am'ireo apasany tsy atao tsaiko ny anarany fa olona mahafinaritra izy io sitrana tamin'ny omamiadana ny vadiny anareo tsara ozy raha la Branham zay ihany no hainy lazay ozy nampianariko azy niteny hoe marary a ary ny any mba fatany de ny hoe mariny zany ko de zay ihany ny amin'io hitanareo mariny zany marary a nisy niteny tamiko fa ndray andro nisy anankiray ny voafo teo aminy nandray ny fanay masiny ary ozy taminy manahoana ianao ozy tsara ihany nefa ratsy koa de hoe fa inona ny tianao ambara aminy hoe tsara ihany nefa ratsy koa hoy izy fa atramina andresako ny fanay masina ozy de misy alika roa atao anatiko ary anankiray alika mainty fa ny anankiray alika fotsy de ozy mifanditra foana izy ireo ozy mifandramatra sy miady izy ireo ary ozy lay alika fotsy mitady ny anaovako ny tsara lay alika mainty mitady ny anaovako ny ratsy de hoe koa ry chef izy am'ireo no mandresy anady ozy miankina amy hoe izy amin'izy ireo no tena fanany chef koa iveriko fa valy teny tsara zany tanareo miankina fotsiny amin'ny de eo amin'ny vatana zay ao anatinareo miankina amin'ny hoe iza ny vokisanareo de zay toetra vokisanareo lay toetra raha nofo mila ny zavatra zao tolo zao ve sa lay toetra raha-panahy mila nireo zavatra andriamanitra miankina am'izany io ny zanak'andriamanitra rehetra ve ka afaka ho tena voaositra ka anao fagagana famantarana zavamagaga sa zany de araka ny fitondran'ny fanay masina eny eo ambaniny fitondran'ny fanay masina io raha zanak'andriamanitra ianareo na zanaka vavin'andriamanitra na izy ianareo rehefa nandray ny fanay masina ianareo de mitondra anareo ny fanay masina eo mba hanao zavatra tsy manana fotoana niriko fotsiny raha afaka andresaka tantara kely taminareo isaka ny mieritreritra zany a de voatery mamela an'io nefa ataoko fa tsy andany fotoana loatra zany tany Meridian tany izy ty Mississippi maro aminareo vahoaka unitaire rahala bigby no ny azona no nanoana ny fivorina nataoko rahala unitaire izy io ary dray ariva teo amin'ny fivorina Billy Paul no nakeo am'kianja ary nizara karatra fangatamba afaka latsaka mafy ny orana ary teny ivelany teny ny olona niaraka tamin'ny elo sy ny sisa ary Billy no nizara karatra fangatamba afaka ary teo nisy tonga izy aveo naka ary mbola raha teo pakana azy nisy ramatoa kely nipetraka teny aloha ary nisy ramatoa hafa nandeha teo niaraka tamin'ny zanany kely miezaka nampangina azy ary io ramatoa nipetraka teo io nanao robe kely kaliko na zavatra toy zany reny ihany koa izy de hitan'ilay ramatoa ary mifanay masina niteny tamin'ny ravehivavy tao am-pony hoe andeha mivavao an'io zazy io fa ozy raha mbola mandalo eto izy de hivavaka ho azy ary rehefa nandalo ndray izy nisy karatra fangatamba afaka teo amin'ilay ramatoa ozy tsy afaka hivavaka ho an'io zazy io ozy hivavaka ho an'io zazy io raha nadà Branham marariva fa iza moa no hivavaka ho an'io zazy io raha hivavaka ho azy ihany raha nadà Branham eny fanajana zany ary mahafinaritra saingy tsy voatery zay foana ny sitrapon'andriamanitra hafa ny fandeha indraindray tsy nitsahatra ny teny tamin'ny fanay masina hoe andeha mivavao an'io zazy io tamin'ny farany ozy anakapo andahy ankitsy rano io vehivavy io fantany fa manana karatra fangadamba afaka izy tsy zany ty nivavaka ho an'io zazy io netineto io zazy io tsy nivavahako azy fa nivavahana nadà Branham ao azy de tsy nitsahatra teny tamin'ny fanay masina hoe andeha mivavao an'io zazy io tamin'ny farany ozy eny mba hanamaivana ny tenako de laza fotsiny omeko azy ny toerako
ko dia ozy ry malala reny mifampiresaka anteo sitrakao ve tianao ve misy an'io zazy io any aminao ozy sitrakao ve ny aketo ipetraketo aka nitoerako ozy ry malala tsy teaka sezanao ozy miezaka fotsiny any ampangina ty zazy ty ozy nefa to reraka sotrotraka ny fahitananao ozy zany mihitsy ozy ko ampetra eto ary aleva sezako de ozy hitako fa manana karatra fangatambavaka ianao angamby ianao ivavaka ho any zanako ve nana da Branham ozy antena nefa voatony ty laharany ty de ozy fa antenaiko ihany koa ozy raha vavy kristianina venao ozy eny ozy za koa kristianina ary ozy hatrano petrahako teto niteny tamiko ny fanahany tompo hoe mivavà ho an'io zazy io omenao alalana ve fantatro fa hivavaka ho an'io zazy io raha nada Branham raha voatony zany ary azony hatrano ny karatrao ho raisiny zany ozy nefa raha mametraka ny tanako eo am'zaza ka manolotra vavaka foy mba hanamaivana ny tenako ka manala nyzany miteny amiko zany mo ve ka hanafotonanao zany ozy azo antoka fa tsiry malala mivavà ho any zaza ary zazakely efa mangana io ko de nivavaka ho azy le ramatoa nomeny andramatoa ny toerany de niakatra teny amy riana fahatelo izy ary nitsangana teo nisy rahalahy kristiany iray teny tena mahafatrapoka nitsangana ary nanome sezany ramatoa io de nipetraka ary izy teo amin'ny atsasakadiny tateorina tonga teo fivorina nitoro minitra vitsy de niatso ny karatra fangatambavaka ary teo fahatelo na faefatra teo ivehivavy io niaraka tamile zaza ary nipetraka teo le nakirenana hoe misaotranao tompo eny tena nalahelo tokoa nyreny kely io inoko fa ho salama zaza kehitriny satria nanada Branham eo amin'ny fahatelo na faefatra isanany ozy misaotranao tompo ole reny kely nipetraka teny ambony zay nalahelo ny zaza io eny ary aveo rehefa tonga teo ka efa hivavaka ho an'le zaza noho ny tonga teo le ramatoa de indro nijery azy ary nanao hoe eny ny zanakao de zaza magana ary nentinao eto izy mba hivavahana ary eto ny anaranao dia madama ranona ary avy amy toerana toy zao ianao nefa efa sitrany io zazy io nisy vehivavy nanana eta mavesatra tao ampony antsona hoe madama ranona petraka etsy amy riana etsy izy eo amin'ny sisiny indrindra amy larana faefatra amin'ny riana fahatelo efa nivavaka tamivavaka ny finoana ho an'io zazy io ary efa sitrany io zazy io saiky nenjery avy teo amy sezany izy io hitanareo fa inona no nitranga raha tsy natao zany hitanareo ve tiako ambara eny io vehivavy io dia mety alahelo kokoa an'io zazy io ny reny eo amy zazy iray no zay mety ananako an'le zazy hitanareo an'olay reny hitanareo afaka anao fagagana vasika rehetra eny rehefa mitondra anareo mba anao fagagana ny fanahy masina dia andeha ataovy zany satria fitondrana ny fanahy masina io ankehitriny raha tsy ninanany zavatra nambaran'Andriamanitra taminy vehivavy io mety nananatra azy mafy ny faraha hitanareo fa tsy nakatoan'Andriamanitra izy zay foana raha kristianina anareo ka misy zavatra mandresy lahatra anareo ny anao zavatra andeha ataovy zany azy salasalana io andeha ataovy zany te ametram-panontaniana aho mo namany rendray ny eto na azo tao amilay tsy izy za la efa tamarainty ny vehivavy manao akanjo mandry fitafindela ve zany tsy maintsy nafangariko ny tetsy sy reo sasan'ireo andrina la Branham Andriamanitra ve no nanao an'ilay zavatra Andriamanitra ve za ve no nanao an'ilay zavatra mitranga fononay oronapeo eny efa vitantsika tamarainy io tsy maintsy nisy nafangariko teto tokony ondro vetika io nefa tsy tiako ny manao zany ry lala Branham iza no ameno tany anivelan'ilay tanànany lanitra azavao ny amin'ny anjely eo amin'ny olona tsiraray zay mitoetra eo amin'izy ireo hatramin'ny fahaterahany ka hatramin'ny fahafatesany fanontaniana tena tsara tsy tiako andalovana fotsiny zany fanontaniana tsara izy reto ary tiako ny zanako alalan'ireo zavatra eo hitanareo iza no ameno ny tany anivelan'ilay tanàna eny ivelany oreo navotana no ameno ny tany anivelan'ilay tanàna saingy tsy izy reo lay voafidy ka nantsona hoe ampakarina ny ampakarina de ivelona ao anatin'ny fanjakana miaraka amin'ny mpanjaka any ivelany reo mpanjakany tany zay miasa sy hitondra ny fisasarany hitondra ny tsy ny fisasarany fa nyvokany ao amilay tanàna ary reo vavahady de tsy arindrina noho ny alina ankehitriny eny io azavana eo atapotendrombohitra io de tsy ho fanazavana zao tolo zao anazava n'ilay tanàna fotsiny zany saingy afaka ho hita avy any amin'ny arivo mail maro angamby zany kanefa tsy anazavany tany io satria o ny baiboly ao amin'ilay tontolo vaovao avy amin'ny sabata ho amin'ny sabata ary avy amin'ny voalohambolana ho amin'ny voalohambolana hitanareo de iseho eo anatrehan'ny tompo ao ziona ny olona hiakatra ao amin'ilay tanàna mba hanompo ko dia ho any ivelan'ny tanàna izy ireo tsy ny ampakariny io
fa reo olona zay ivoaka eo amin'ny fitsanganana faharoa izay ho mpiasa tany toy zay na izy any adama sy ny sisa ho mpikarakarany sa fa ny mpanjaka sy ny mpanjaka vavy de hitoetra ao amin'ilay tanàna. Azavao ny amin'ny anjely eo amin'ny olona tsiraray zay mitoetra eo amin'izy ireo hatramin'ny fahaterahana. Eny raha matsikaritra ianareo eny somary lalina ny eto za tsy mbola vao noraisiko fotsiny io misy ampahany natao tamin'ny milina ary misy natao tamin'ny pensily na penina. Misy ny anjely saingy io anjelyny tompo io zay mitoby eo amin'ireo zay matahotra an'ireo matahotra azy. Hitanareo ankehitriny tsy nampanantenay fa hanana anjely ny mpanota, reo navotana irery ihany no manana anjely. Mahafantatrareo ve zany? Ny anjely tompo no mitoby eo amin'ireo zay matahotra azy. Ankehitriny reo anjely dia iraka. Tiako tsikaritrareo zany fa tena tanteraka ary anaporofo ny fanendrena raha teo eo aminareo io. Hitanareo ankehitriny rehefa misy zazakely miamforona eo ambanin'ny fonony reny ary ho anareo ankizy kely mahazo an'ireo zavatra eo. Hitanareo ny tompo no nanome anareo reny ary izy no niahanareo teo ambanin'ny fony satria akaiky ny fony anareo. Avy eo indray andro nidina ny tompo ka nanala anareo teo anilan'ny fony reny niala lavitra ny fony kanefa mbola ao ampony hatrany ianareo. Ankehitriny raha mbola miamforona io vatana kely io, misy vatana natioraly kely miamforona ao amin'ny reny dia misy vatana ara-panahy avy amin'ny tany vonona ny andray an'io vatana natioraly io raha vao teraka zany. Eny teraka miaraka amin'ny ozatra velona lay zaza fo mitempo saingy tsy misy fofinaina ao aminy, ozatra mifanitony io. Hitanareo aveo eny raha tsy zay ny fandehany, raha tsy nisy fanahy tonga eo aminy aty aorina de afaka hiala amintsika ny fofinaitsika ary tsy ianaintsony sika nefa mbola velona hatrany. Kanefa rehefa tsy mahazo rivotra madio ty vatany ty avy amin'ny nafofinaina miditra sy mivoaka amin'ny avokafoka de maty sika. Eny saingy rehefa ala reny aveo amin'ny fonony reny no ilatsahan'ilay zaza eto an-tany. Latsaka azonareo tiako lazaina ny amin'ny fomba ny antony ilazako azy amin'izay fomba zay. Rehefa nilatsaka ilay zazakely inona no mitranga? Raha vao tafavoaka zany raha tsy manomboka mitomany io lay dokotera lay rasazy na zay eo no ikapikapoka azy isitositsona azy tsy maintsy mahazo fandonana izy io. Ary inona no mitranga? Mario lay reny mety ho tena ratsy fanahy sy matsiravina izy io saingy melokely ny aterahany zazy io misy karazana tsara-panahy makatoerana mba efa tsikaritra reo ve ny reny efa hiteraka. Misy zavatra atao malefaka eo aminy, misy an'io amoram-panahy io hatrany eo aminy. Zany de noho io anjely kely io lay fanahy kely iraka kely ho an'io taberina kely io no efa vonona niseho eto an-tany. Aveo rehefa tonga amin'ilay vatana io anjely kely io, anjely kely avy amin'ny tany io de zay fanahy voalahitra Andriamanitra ndray an'io vatana io fa ilain'io zazy io aveo ny anana safidy mandray ny fanapa-keviny izy. Aveo rehefa mitranga zany aveo hitanareo ny anjely tompo ankehitriny fa miditra eo de lay vatana ara-panahy zay mandrak'izay ity de fanahy eo andalam-pahafatesana ao amin'ny vatana eo andalam-pahafatesana. Fa eto tsy afaka ho ao amin'ny vatana roa amin'ny fotoana iray ianareo saingy afaka isy toetra roa ao anatinareo amin'ny fotoana iray. Eny lay toetra ny fanahin'ny tompo rehefa nateraky indray ianareo de tsy ara-batana no naterahanareo toy ny eo amin'ny zaza fa zao no nitranga misy fahaterahana ara-panahy teo aminareo. Ary raha mbola mitombo ao amponareo io fahaterahana ara-panahy io zay avy amin'Andriamanitra de indro misy ny ara-batana na vatan'ny lanitra mitombo mba andray an'io fanahy io. Ary rehefa miala amin'ity vatana ity ny aina dia makeo amin'ny vatana io mitovy ihany tamin'ny fotoana nanehoana n'ilay vatana teto an-tany misy fanahy miditra ary rehefa mivoaka amin'ny vatana ilay fanahy de misy vatana miandry ihany satria fantatsika fa raharavany zao taberina kely ety an-tany zao dia efa manana anankiray miandro sika. Hitanareo zay no misy lay vatana ara-panahy eo amin'ny olona. Ry lala Branham eny reto tsy maintsy misy andiany amin'izany eto teo amin'ny folo na 5 farafakely ary samy eo amin'ny taratasy zany taratasy mitovy ihany vitamine sy sisa ezaka ny andrayan'izy ireo malaky anak'izay azo atao afaka evoaka sika faingana anak'izay tratra. Ry lala malala Jesosy ve ka tsy nanaiky ny vavahany Jaona tao amin'ny apokalipsy rehefa niankohaka izy ka nahoana Jesosy no tsy nanaiky ny vavahany Jaona tao amin'ny apokalipsy
nefa izy nefa navelany mivavahany izy teo aloha. Nahoana Jaona no tsy nanaiky ny vavahany nefa te hivavaka teo aminy Jaona, ry lalako na ry anabaviko malala na izy ianao. Tsy Jesosy akory no tsy anaiky ny vavahany. Ao amin'ny Apokalipsy 2:24 amaky anareo fa mpaminany io anjely zay tsy nanaiky ny vavahany. Rehefa niankohako Jaona mba hivavaka tamin'ilay anjely naneo taminy andro zavatra eo izy tandremo aza manao zao fa mpirahalahy aminao ihany aho, isan'ireo mpaminany aho. Hitanareo mpirahalahy aminao ihany aho, mpanompo namanao isan'ireo mpaminany. Andriamanitra no hivavao, tsy Jesosy eto no tsy manaiky an'izany fa ilay mpaminany no tsy nanaiky an'io. Ry rahalahy Branham malala, inona ny mahasamihafa ny tamin'ny Jesosy na nisy fofinaina ny mpianatra ka nanao hoe raiso ny fanahy masina sy tamin'izy ireo sy tamin'izy ireo nakao amin'ny efitra amboniny mba hiandry teny fikasana nomeny azy ireo zany teo. Na nisy fofinaina ny amin'ny teny fikasana teo amin'izy ireo nanao hoe raiso ny fanahy masina, teny fikasana zany teo. Niakatra tao amin'ny efitra ambony izy ireo mba hiandry ny fahataterahany teny fikasana. Mitovy amin'izany ihany rehefa mametra tanana aminareo zahay mba ho sitrana dia lasa ianareo manao ny rahanareo eo ampiandrasana ny teny fikasana ho tanteraka. Ry rahalahy Branham, moa ve Jesosy ka nanova saritava ivelany matetika fony izy niseho tamin'ny mpianatra taorinin'ny nitsanganany? Moa ve nanova ny saritavany ivelany izy? Tsy mahalala satria ataoko fa nisy teo tsy nanova ny saritavany izy. Ny zavatra nataony no azoniny tsy ahita izy ireo na hafantatra azy tahaka an'ireo zay tonga avy tany Emosy. Niarana dia tamina nandritry ny andro izy ireo nefa no azonina tsy hitan'izy ireo io. Fa nahita lehilahy ray teny amoron-drano izy ireo raha teny ampanjonony indray andro teo amin'izay efa nanjonony izy ireo izy. Ry anaka, nahazo zavatra ve nareo? Dia oreo tsy nahazo ninino zahay, niasa mafy nandritry ny alina. Ozy alatsao eo amin'ny sisiny zany dia niazo adiana trondro maro izy ireo dia fantany fa ny tompony teo. Ataoko fa tsy ny saritavany miova, ataoko fa ny mason'ny olona fotsiny ny teo no azonina. Ry rahalahy Branham, inona ny mahasamihafa raha misy eo amin'ny anjelin'ny tompo sy ny tompo izy tenany? Ny anjelin'ny tompo dia iraka avy amin'ny tompo ary ny tompo tenany dia ilay olona, tsy hoe ny maizy an'ilay anjely. Ilay anjely avy amin'ny tompo. Avelao asehoka anareo raha ny fijery eto an-tany indro misy anjelin'ny tompo ray. Raha ny fijery eto an-tany indro misy anjelin'ny tompo ray. Raha ny fijery eto an-tany indro misy anjelin'ny tompo ray. Ahoana nalalantsika fa anjely avy amin'ny tompo izy ireo rehefa mitondra ny tenin'ny tompo? Saingy rehefa miezaka ny hamadika an'izany izy ireo dia tsy avy amin'ny tompo eo. Hitanareo ka miezaka ny hampilaza azy zavatra zay tsy nolazainy ka milaza fa avy eo misy ny anjely mahagaga zay midina avy amin'ny tompo, iraka tahaka ny Gabriela sy Mikaela, Odorma sy ny sisa ny anaran'izy ireo. Rahalahy Branham, inona ny tao tsy mety amin'izao andro ivelomantsika zao amin'ny mahampino ka manaraka ny hafatra sy miraka ho an'izao andro zao nefa tao tsy vitany ny vavaka toy zay itiavany azy? Fanontaniana tsara zany. Inoko ry rahalahy ry anabavy na izy ianao nametraka an'izao fa noho ny toe-javatra misy ankehitriny zany efa tapitra ny fifohazam-panahy. Naharitra teo amin'ny 5-20 taona teo ny fifohazam-panahy, tsy mbola nioatra ny 3 taona mihitsy zany hatramin'izay. Inoko fa nandray ny fifohazam-panahy farany zany ary inoko fa zay no antony tsy ahafahanareo mivavaka sy matsapa ny fanahy toy ny fahiny dia nolay afon'ny fifohazam-panahy efa maty. Ry rahalahy Branham, azavao azafady ny fomba alalany olona hoe mieritreritra ny fisainany manokana ve izy sa ny devoly no mametraka fieritreretana ao an-tsainy mba ahatonga azy isaina ratsy? Indrindra raha fantatra fa tsy te heritreritra azy reny ny teny fa raha mifanohitra amin'ny teny dia fisainany devoly. Raha mifanaraka amin'ny teny dia fisainan'Andriamanitra. Raha fisainana ratsy dia ny devoly io. Raha fisainana tsara ny amin'ny teny sady avy amin'Andriamanitra dia fisainan'Andriamanitra. Raha tomo ka ny devoly no mametraka fieritreretana ao amin'ny sain'ny teny ny amin'ny zavatra iray, ahoana no andresena an'izany na hialana amin'izany? Lay mifanohitra amin'izany mihitsy raisina. Raha ataony devoly zay eritreretanao fa ianao dia raha fantatrao fa kristianina ianao ka miezaka izy ny ampieritreritra anao fa tsy kristianina dia raisy fotsiny mifanohitra ataovy hoe kristianina. Raha mbola mifanitsy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany ny fatsapahanao dia ataovy hoe kristianina. Toy izany ihany ny hafa rehetra. Raha mamaly an'izao ianao mba mivavary eo mba handreseko an'io fa tsy rery ny tenako. Eken'Andriamanitra ho anao ane ny fandresena na izy ianao. Egane ny fisainanao hivatika amin'ny lafiny ilany avy hatrany ka anao hoe kristianina pino ry satana tsy manana fahefana amiko ianao. Raha ny marina io mpitenenana toy izany ao ankehitriny raha mijoro eto miazona mba tsy ho safitra eto am-pilipitra. Marina zany. Efa inefatra na indimy ano saiky ny karaboka eto am-pilipitra. Marina zany. Fantatr'Andriamanitra fa marina zany.
raha misy olona mahatsapa fa mora azokenatra noho ny fahambanina na misy mahatonga azy ho azokenatra, ahoana no ahafahany andresan'izany koa zany ve ka vokatry ny hoe tamin'ny fahazazany zaza tokany izy io, raiso ny tena mifanohitra am'izany. Raha zay tianao atao foana no ataonao ka ankizy mianta zay teanao foana zay tiany atao de mitody ary mafoza tena ho amin'ny lafinilany. Raha ty teny anao ka zoninao anao avokoa irehetra io de andeo omeo zay anananao. Tanareo ataovy zay rehetra atao fotsiny mifanohitra am'izany. Zay ny fomba andresena ny rehetra tsony ny famonoana-poziny. Nareo de fanao lay reko antitra avy any atsimo hoe volona alika ao an-damosiny no tsara ho an'ny kaikitra ary azo ampiarina am'izao ihany koa zany. Rena la Branham, inona no fanatanterahana avelanay andraisan'ny zanatsika tanora kely anjara? Azafady aminareo fa inona no fandraisana anjara fanao ataon'ireo zanatsika tanora kely zao koa? Ahoana no tokony ataotsika amin'ny fanampiana azy ireo ifidy ny sakaizany? Azo miaraka amin'ny kristianina izy ireo raha mbola azo atao ihany. Azo miaraka amin'ny raha zazavavy io de azo miaraka amin'ny zazavavy kristianina, ny zazalahy kristianina mifamatika am'izany. Raha ampitaona izy mba hiarahany amin'ny zazalahy de jereo ny iarahany hatrany amin'ny zazalahy tsara, kivio izy amin'ny zazalahy hafa rehetra na raha zazalahy eo amin'ny zazavavy ray. Raha miaraka amin'ny tsy mino raha zazavavy, izao ny ampirisika azy hiaraka amin'ny mpino na mifamatika am'izany. Ataovy mahafinaritra ny tokantranonareo, ataovy toerana zay tsy hampamenatra zanakareo vavy na lahy hitondra ny sakaizany eo anatrehan'ny ray aman-dreny ny tokantranonareo ka ampiditra azy ao an-tranony, ary ataovy feny fifaliana ny ao an-trano ka ho fifaliana ho azy ireo ny ao an-trano ny janonao. Oh la, misy fito mifanesy eto. Tsy manana afa-tsy minitra vitsy asisy. Raha la Branham, nanao fanambarana ve anao vo tsy ela ny amin'ny fataperan'ny taonina ny fiangonana Laodikia? Tsy mbola niteny aho hoe tapy zany. Raha zay no izy diso fandraisana anareo na diso lazako azy. Io no taona ny fiangonana farany, io ny fiafarany taona ny fiangonana ny Laodikia. Tsy tapitra zany. Rehefa mifarany zany de lasa ny fiangonana. Koa raha mbola eto ihany ny fiangonana de tsy tapitra zany. Hitanareo, raha tapitra ny taona ny fiangonana ka nalefa tao amin'ny aizina efa nantsona ny ampakarina de efa niditra tao amin'ny vanim-potoan'ny fahorim-besika zany. Tsy ianareo niriko raha nanana fotoana nisy tam'ty ah. Hitanareo ny ampakarina rehefa lesorona hiala eo fiangonana izy de ifarana ny taona ny fiangonana eo miditra ao amin'ny fampitehana ny Laodikia, makao amin'ny voninahitra ny ampakarina de makatoerana ny vanim-potoan'ny fahorim-be ho an'ireo virjina natory amin'ireo telo taona sy tapany mandritra ny andraisan'ny Israely ny faminaniana ho azy. Aveo makatoerana eo amin'ny Israely ny fahorim-be de misy aveo ny adin'ny Armagedon zay amodika ny zavatra rehetra. Aveo miverina ny ampakarina miaraka amin'ny mpapakatra ho amin'ny arivo-taona lay fanjakan'ny milenium. Tonga aorian'izany fitsarana amin'ny seza fiandrianana fotsy, tonga aorian'izany lanitra vaovao sy ny tany vaovao ary lay tanàna vaovao nidina avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra ikambana ho iray ny mandrakizay sy ny fotoana. Nanambara taminao ny fanahy masina fa tsy misy ifandraisany amin'ireo tropetra ny ampakarina. Move reo lovia fito ka misy ifandraisany amintsika. Iandry aho mba ahitako raha manambara an'io arak'izany ny fanahy masina, mbola tsy fantatro hatreto. Lay mpaminany ao amin'ny Malaka 4 ve no iantso an'ireo jetilisa 6 ao amin'ny Apokalipsy 7:7. Na de hita aza fa mandalo eo amin'ny vanim-potoan'ny fahorim-be izy ireo. Tsy aorin'ny ny Apokalipsy 7 teo no nahitana an'ireo 4,400 mbraetsy vo isy tompo kase, ary taorin'izany nahitany fa niseho niverina teo io olona betsaka tsy tambo isainy io de ny ampakarina ka ho tapitra ny an'ny Malaka 4 ary efa nakarina ny ampakarina ary ny aveo ny io andian'ny Elisy io no miverina eto an-tany ho amin'ny fiangonana no tsy maintsy mandalo vanim-potoan'ny fahorim-be fa Elisa de tsisy ifandraisany mihitsy amin'ireo virjina natory fa jetilisa zany irahina ho an'ny jios reliany izy ireo. Move reo kotrokorana 7 zay midika ho zava-miafina 7 ka efa voambara tao amin'ny tombo-kase 7 va izy ireo saingy tsy mbola nampahafantarina antsika toy ny kotrokora.
tsia efa voambara ao amin'ny tombonkase fito izy ireo, zay ny am'ireo kotrokorandreo. Izy ireo no anambara ny kotrokorana fito zay nampandreny feony ka tsy nisy olona afaka nalalany amin'io. Tsao no nanalalany io saingy norarana izy tsy anoratra zany. Ozy fa ny anjely fafito amin'ny andro itsofany de ho voambara ny zava-miafina fito ny amin'ny kotrokorana fito, ary ny anjely fafito de niraka ho any taona ny fiangonana fafito. Hitanareo, inonao ve fa ndray androany lay ampakarina kely mbola velo de iaraka iangona anoany ary iraisana ny zavatra rehetra toy ny nataony ampakarina voalohany angamba, mialoha kely ny fiaviany tompo Jesosy eny amin'ny rahoana. Ankehitriny nanontany izy ireo raha zay ny loko, tsy haiko porofona amin'ny soratra masina zany, nefa mety ho avy ny fotoana angamba tsy malala, mety izy fotsiny. Hitanareo, raha zay no isy de anondro amintsika zany fa tena tombotra izy, fa tena ho izy fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina izy. Hitanareo, fa ho avy izy mba tolay boky novakiko ny amin'ny Juliette, Romeo Juliette, avy izy ary alainy ny ampakariny amin'ny alina, akariny ao anatiny ray mpimasy izy io. Hitanareo, ary salasalako mafy no hoe toy zany ny fandehany, satria nilaza ny baiboly hoe isy roa miray fandriana ny anankiray ho raisiko fa ny anankiray velako, isy roa ny antsahany anankiray ho raisiko fa ny anankiray velako. Hitanareo, koa angamba izy ireo manerana zao tontolo zao tsy angony amin'ny toerany iray ka hoe raisana ny rehetra fa ho andiany kely maro miparitaka maneran-tany izy ireo. Inoko angamba raha velan'ny tompo andiany kely namany zany eto, angamba misy andiany kely any Azia, misy any Alemaina, misy any amin'ny toeran-kafany, raha nahita fahitana ny amin'ny ampakarina andray alina iny avy amin'ny firenena isan-karazany izy ireo. Hitanareo, koa tsy angona eo amin'ny toerany iray ny ampakarina fa iangona manerana an'izao tontolo zao, ary manamarina zany tanteraka ny teny sady tsy mbola nisy teny diso mihitsy, ary hatramin'izao fotoana zao tsy mbola nisy fahitana mihitsy diso satria nifanaraka tamin'ny teny zany. Isy olona manana ny tena batisan'ny faniamasina marina ve amin'izao oro zao ka tsy ho ao amin'ny fampakarana ny ampakarina. Azonao azavaina ve ambarao aminay zay azonay atao ho anao na inona mba hanampinay ka hanamaivana ny entanao. Eny tsy atsara-panahy ve zany? Hitanareo, tsia tsy misy zavatra azonareo atao amin'izao fotoana zao. Eny, ny tena piny vita batisan'ny faniamasina no ao amin'ny fampakarana. Mazava ho azy, voafidy izy ireo ary natsoina hivoaka, tsy nanana diloilony Virjina Natory, reo zay nanana diloilony niditra. Fa ny inona no azonay atao mba namaivana ny hitanao? Eny rahalahy renabavy na iza nanoratra an'izao, mivavao ah. Zay ny zavatra tsara indrindra atao, misaotra anao. Tsy mila vola za ampy tsara ny miditra eo amiko mba hiany tena koa misaotra ny tompony amin'izany. Tsy mila akanjo ah, matetika ny olona no manome any akanjo anaovako, omen'ireo sakaizako sy ny sisa akanjo ah, ary izy ireo manana vola ampy ah, melomako ny fianakaviako, zay ihany no ilainay. To hita afaka hivavaka ho ahy nareo na de zany ah, satria tena ilaiko ny fanampiana ara-panahy. To hita eo anivontsika mpitoroteny hoe maivana na tsy misy mihitsy eta mavesatra eo amintsika ny vavaka, ny tory, ny fady na ho an'ireo fanavery zay mety mbola anivelany any eo amin'izao tontolo zao. Sitrakao ve ny teny aminay ny tokony atao manoloana n'izany zavatra zany. Misaotra anao betsaka ry rahalahy Branham ny amin'izany. Tsy maintsy mpitoroteny izy ty, tsy nisy anarana soratana eto amin'reto teny reto. Rahalahy, ny ilaiko ny namaly azy reto nefa reraka trotraka ary saiky ainareo tsara tsy mahazo aina tsara koa antenaiko fa mamaly ny fantany zany. Misaotra anareo betsaka fa tsy tsaroko ny zavatra ho valiko eto. Ry pastor, ry mpitoroteny, nahoana no amintsika reny neta mavesatra eny, tsy ananantsika neta mavesatra ny amin'ireo fanavery. Inoko fa zany de noho ny fahabagany fifahazam-panahy. Inoko fa tokony hiezaka ny vavaka amin'Andriamanitra hatrany sika mba hahatonga antsika ho lina ny amin'ireo fanavery mandra-piavin'i Jesosy. Ry rahalahy Branham, inonao ve fa izay rehetra manana ny faniamasina dia amin'ny teny fiteny tsy fantatra? Tsia, fantatro fa milaza ianao hoe ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra, ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy pirofo fototra ho fananana ny faniamasina. Za de Kortiana voalohany 2:30, azavao azafady. Sitraka ve nandray ny Kortiana voalohany 2:30? Ataoko zany fa ny teny amin'ny teny tsy fantatra va izy rehetra sy ny sisa tsy azoko antoka. Andray hafa eo mpamaniny izy ireo anio. Ry rahalahy Branham, azonao azavaina ve ny Joba 4:20? Eny, zao ny Joba, raha maty ny olona ho velona indray va izy? Oh, raha maty ny olona resaka ny amin'ny fitsangana ny Joba. Ataoko fa nresaka ny amin'io andray maraina iny, tsy zany ve sa tany antranony Charline teo madame Cox tany ho any Joba. Hitany ny voninkazo fa maty rehefa velona indray, kanefa nakao amin'ny tany izy fa tsy afaka ny verina. De nazavaina taminy fa nisy zavatra nanota, nila mpanalala azy tamin'Andriamanitra izy, ary teo no nahitany ny fiavian'ny tompo. Inona izy io rahalahy? Ataoko fa ny Kortiana voalohany 2:30 zany.
Ie tena fiteny tsy fantatra va izy rehetra zay le efa nieritreretiko saingy tsy azoko antoka noho ny arerahako toy zao nefa tsia tsy mitena fiteny tsy fantatra ny rehetra tsy mandika ny rehetra tsy miteny an'izany ny rehetra fa hoy ny toko manaraka an'io na de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny olona ary ny anjely aza nefa tsy manana fitiavana de tsinitsiny hitanareo Paoly tamin'ny fiteny hafa no nanambara tamin'izy ireo hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra azo antoka fa tsy maminany va izy rehetra tsy fa mandry fatratra an'ireo fanomezam-pasavana lehibe indrindra ary indro atoroko anareo ny lalana tsara indrindra hitanareo tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny rehetra anao fivoriana isy famantarana fanahafa ve nao alohany andeha raha tsy zany afaka miaona aminao manokana ve aho matoky aho fa efa vitsy zany eny tsy firy-tsony ny ataniko avy anao fotsiny ezaka any andray azy ireo raha azoko atao tsaroko nandrinesako anao miteny fa nahita tranga-zavatra mampalahelo ny amin'ny anjely ny amin'ny voromahery na mikopakopaka ny ela antao anaty trano vy nitady fatratra ny ho afaka eo amin'izany toeran'izany ny reny malalako tsy navely izy ny ovangindreo zanany telo efa manambady any an-tranony nandritra ny 3 taona satria tsy manaiky ny fampianaran'ny rainy izy ireo mpitoro teny ao amin'ny anara-piangonana izy io te andre an'izao afatra amin'ny andro farany zao ny reniko nefa tsy vitako na dia ny atonga taratasy any aminy azy traiza ny fetra tsy maintsy anekeny an'io misy zavatra hafa azoko atao akoatran'ny vavaka ve izay ihany zavatra tokana fantatra ny vadiny amampitoro teny azy de tsy amela azy andre ny teny ty andrean zany izy saingy tsy amela azy andrean'io izy nefa mivavaha fotsiny azy inokoko ivavavy io fa vavovonjy mazava ho azy ry lala Branham afaka ho very ve ny olona iray ka iafarany amin'ny elo raha mandany azavan'ny teny na dia tena nanana fahatsapana ny amin'ny fanamarinana sy ny fanamasinana azy eny tompoko tena marina zany rehefa mampiasa ianao ny fiteny hoe raha tsy mino ny teny sika de ho tafasaraka mandrakizay amin'ny Kristy ny tianao ambara ve hoe ho velona mandrakizay ny Virjine dala saingy ho tafasaraka amin'ny Jerosalema vaovao zay honenan'ny Kristy miaraka amin'ny ampakariny izy ireo ve lay tsy manana ny fanahy masina tsy nateraka indray araka ny tenena ny soratra masina ny amin'ny fahaterahany indray raha ny fahaterahana ranofo aza mitaky rano ra ary fanahy no ve ny fahaterahana ra-panahy ka tsy mitaky an'ireo dinga ny fahasoavana telo rehetra mialohan'ny olona iray ho tena nateraka indray zany mihitsy voana zavaiko io tamin'ny maraina mitovy ihany teo amin'izay zavatra zay tsy maintsy aminareo ny dingana rehetra torotorono ny fanahy ianareo taka ny zaza zay torotorono nao akibony renydray kanefa tsy nateraka izy mandra-pandraisany ny fanahy masina marina zany eo ianareo voateraka tsy ny voafo ianareo eny andalan'ny fivapo ianareo mandra-patoga ny fotoana io zay no antony tsy nahafandry zava-miafina lehibe rehetra reo nomena ny Lutera tsy afaka nomena ny Wesley tsy afaka nomena tamin'ilay taona voanandalo teo de ny taona pentekotista nahoana tsy fotoana ho an'io teo torotoronony izy ireo teo ankehitriny lay maizy any Kristy tenany mihitsy lay zanak'olona azonareo ve no manambara ny tenany ao amin'ny nofon'olombelona tsy afaka ho tonga zany raha tsy ankehitriny rehefa manomboka ny milenium ahoana no anesorana n'ireo tsy mino eto an-tany ireo tsy mino dia ho fongana amin'ny vanim-potoany fahorimbe miaraka amin'ny reo Virjine natory sy ireo hafa rehetra ireo ny tsy mino sy ireo Virjine natory sy ireo sisa amin'ny Israely zay tsy maintsy esorana ry lala Branham rehefa ny sasany amin'ny misy olona mampatesitra na hoe manitsaka ny tongotro mety fantaniana tsara izy ty manitsaka ny tongotro araka ny fiteny fahiny de miakatra ny atezerako ahoana no ahafahako mandresy an'izany zavatra zany fantatro fa mila ny tompo vao mavitsy zany kanefa inona no azoko atao poko tsy mila n'io zavatra io aho alemeo ny atezeranao amin'ny vavaka dia itsio ny fisainanao eo ataoko fa tsy maro loatra ny olona ato amin'ity efitrano ty ka efa nanana tezerana mihoatra nono nananako tamin'ny voalohany nidivazana tamin'ny fotoana rehetra ary maro tamin'ny sakafoko no nohaniko tamin'ny mololo ny reniko arak'izay fantanareo mety isy andianina izy ary ndraiky de irlandais mbola irlandais avy ao Kentucky koa ary izy rehetra izy roa de samy nanana tezerana ampy adivana amin'ny fanapahan-kazo ary nidivazana hatrany ny tenako fa kely ny tenako teo de niraisin'izy ireo fotsiny ary nalaviny tamin'ny tontolo de niariny indray ary nalaviny izy ireo tamin'ny tontolo indray na sy ny tontolo mandrapatonga ny hoe tsy afaka iarina intsony toy zay foana avy eo rehefa tafarina de niariny indray aho de nasy ny tontolo indray ka zay no nananako an'io hoy anakapo tsy mba ho kristianina mihitsy aho saingy rehefa tonga teo amin'ny fiainako ny fanahy masina de vitany amin'io
tsy nisy tsony. Nisy vehivavy teo amiko indray mandeha voatery nanapaka ny herinaratra tao aminy ary mbola nisy volo teto amin'ny lohako tam'izay. Ozy ry vendra na tsy mbango. Oia taminy oia raha vehivavy tsy tokony hiteny ratsy toy zany ianao. Tsy matahotra an'Andriamanitra va ianao? Ozy ry vendra na tsy mbango. Raha nila olona hiteny amiko zany zavatra zany de tsy olona tsy misy ilana azy tahaka anao zao no alaiko. De teny ratsy no miantsony anaran-dratsy. La raha heritaona talohan'io zany fiteniko hatrany hoe zay lehilahy mamely vehivavy de tsy tena lehilahy satria tsy mahavita mamely lehilahy. Kanefa mety noarako zany tamin'ny fotoana io fa niantso ny reniko tamin'ny anaran-dratsy izy. Saingy fantanareo moa tsy nanaitra zany na de kely azy. Oia hivavaka ho anao tsy nampanina mihitsy. Fantatro tamin'izay fotoana zay fa nisy zavatra nitranga teo amiko. Eny tompoko. La fantatrareo moa ny raha tsy nataoko fony ao ankizy mpiady. Nisy fotoana asaky namono olona 5 nalaiko ny basy nisy bala 9 ary rehefa nikapoka reo zazalareo no nitenako avy any Kentucky. Zay ato zay fotsiny tsy navita nitraka akory ny anankiray ny azo nata amin'ny tana to zao fa ny anankiray nitsangana teo niaraka tamin'ny vato teny an-tana ka namely ny tavako mandrapatonga ifaofaty. Tsy nisy zavatra mihitsy niantsony izy ireo de andianina kely ny Kentucky no ny reniko fo nisy tanora de nitovy tamin'ny andianina mihitsy. Nijery ny sariny avoatsely ary fantatry izy ireo fa mety isy andianina izy ary no nitenako avy any Kentucky ary no izy nahantra de niantso azy ireo hoe andianina kely ny Kentucky nefa tsy avy amiko mihitsy nisiny zany tsy fahatsoko raha teraka atao Kentucky nakany an-tsekoly sady tsy nanana akanjo anaovana ny voloko lavatra eo amin'ny atoko ary papa nalainy mama ny palitao totany papa tamin'ny mariaziny ary tapahany zany ka nanaovany pataloha mba hoetiko tany an-tsekoly voalohany ary nisy bafotsy nampanaoviny ary nisy kiraro tenisy de o reo jereo anety ianao fa toreny dondrona avy any Kentucky reny sy reo rehetra ka zany aveo ary zay foana nisy tamin'ny andro rehetra nianarako de nisy andiana zazalahy no za niaraka teny an-dalana tamin'ny zazavavy kely ray mitondra ny bokiny tsy tiany izy ireo nanaovaka an'io de tonga nitady izy ireo ka namely manam-patorako tsotra zao. Niteny azy ireo fa raha velany andeha nampanateny azy ireo fa ody any an-trano avy an-trany ko dia nalainy navelany izy ireo dakany inefatra na indimy nalavony tamin'ny tany ary noratraratrainy nitavako rehetra de nakany an-trano toy zany namakivaky safeno kriatrala nanana basy Winchester 12 niantona teo baravarana naintsy no tanako ary nalaiko basy feno baly io namakivaky teo amin'ny safeno anykotrana ary niafina teo amin'ny sisin'ny lalana mandrapatonga andreo zazalahy 5 na enina teo niany fotsiny mandrapatongany ary rehefa tonga teo izy ireo de niresaka hoe iny avy any Kentucky iny ho fatany manomboka zao misy azy niteny zany nivoaka teo aho sady nifanako ny basiko hoy ankehitriny izy aminareo teo faty voalohany mba tsy ahitany ny hafa nanomboka nika izy ireo hoy aza mika satria ho faty tsirarainareo tsy nisangisangy de nanomboka nikikia fotsiny izy ireo de nakariko zany ary nitifiriko niraikitra ny basy napidiriko ny bala hafa nitifiriko niraikitra zany bala hafa nitifiriko niraikitra zany ary lany navoakako ny bala 9 niraikitra izy rehetra fa niazakazaka reo zazalareo sady nikikika nandositra mafy tany ambadiky ny avoana sisisy rehefa lasa izy ireo teo fa tena tesitra loatra ka tsy hoe nitomany niome mafy toy ny adala ary nisy ranomaso latsaka teo masoko eny niatizerana zany raha tsy no Andriamanitra de efa mpamon'olona ary nalaiko reo baly reo ary naveriko tao am'lay basy fa nipoka tsara mihitsy izy ireo fa soavana no nisy teo aiza ny virjinina adala mandritra ny milenium ao ampasany izy ireo ny sisa maty de tsy mbola velona mandrapatapitry ny arivo taona izy ve sa efa misy toerana ankehitriny iangonana ny ampakarina miaraka ivelomany toy ny tamin'ny fotoana nitariany Mosesy ny zanak'Israely amaly an'izao fantan'izao anareo vovomara amiko zao zany iteny aminareo ny marina eny tompoko misy toerana iangonany ampakarina rehetra tianareo fantarina ve hoe aiza ao amin'ny Kristy mara zany miangona fotsiny ao miaraka eo sika rehetra nahoana isika no miteny betsaka tsy akijanona ny amin'ny fitafiny vehivavy maso teny marary eto satsy zany tsy akijanona ny amin'ny fitafiny vehivavy sy ny fanapahany volo nefa tsy manao tsy milaza zavatra mikasika ny volony lehilahy na ny fomba fiakanjony fa ranabavy misy zavatra imbonakevitra aminao voalohany aloha nilaza ny baiboly fa ny lehilahy dia tsy tokony ho lava volo ary raha lava volo izy de teny azy mitovy am'izay tenenako anareo ihany diso izy saingy ny akamaroany lehilahy tahaka ny ankabiazany tsy manana mihitsy azy nefa manapaka ny volony ny akamaroany lehilahy mitovy amin'ny lehilahy ary eto raha tsy zay no ataony de ho teneniny izy ireo mba tsy hanao zany ny amela ny volony tombotoy ny volom-behivavy ho azonareo zany rehetra zany eo amin'ny fanambadiana sy ny sarambady ny voady sy ny sisa rehefa mitony an'io sika ny miteny betsaka ny amin'ny lehilahy ny amin'ny fitafim-behivavy ankehitriny ny lehilahy voalohany aloha ny vatan'ny lehilahy
dia tsy fakapanahy toy ny an'ny vehivavy. Eny ny lehilahy izy de vongan'olona feno volotongotra motson-doalika be kibo sensisy raha tsy jerena tokoa raha izy ary tsy misy mety ho fakapanarany aminy. Ataoko fa endrika matsiravina ny fahitana an'ireny lehilahy reny eny an-dalana, tanora sy antitra manao an'ireny bikini reny na zay antsona azy mandeha ny an-dalana eny. Ataoko fa zany no zava-maloto indrindra tamin'izay fahitako. Marina zany ataoko fa tsy fantatry izy io akory hoe taranaka inona ny aviany. Hitanareo, marina zany izay lehilahy manao toy izany. Ary fantatrareo moa voanandre avy volana vitsilasy zay hoe hitafy toy zany ny tafika Amerikanina. Ye, ilay tafika ivoaka amin'ny taona ho avy na ny taona aoriana zany anao sorta ny rehetra. Andiana sarim-bavy lehibe toy inona no azontsika. Nanao ny lehilahy mba hitovy endrika amin'ny lehilahy Andriamanitra, anao toy ny lehilahy hitafy toy ny lehilahy. Nanao ny vehivavy mba anao toy zany koa izy hitafy toy ny vehivavy, anao toy ny vehivavy ary hitovy amin'ny vehivavy. Lahy tamin'ny maraina ny amin'ny misy fanontaniana teo mikasika ny lehilahy. Raha tiany raha tena manify ny volon-draha vehivavy ka tiany anao an'ireny karazana fatibolo reny na izay antsonareo azy, ataoko fa manao an'io ny vadiko. Zany de lazainy fa manify ny volony ary misy karazan-javatra boribory toy zao mitovy amin'ny movo-baolina be ny endriny. Ary ahodiny manodidina an'io ny volony ary asiany paingotra eo. Ary eny ny ramiko aloha tsy misy solany zany raha tahiny ka lava fotsiny volonareo. Nisy mpitoroteny laza fa natsiaro tena meloka ny vadiny satria nisy loko ny volony ary hitako teo amin'ny fanontaniana fa loko na fandokoana ny volony zany. Tsy afaka ilaza hoe tsy mety zany, tsy misy azoko anoherana an'io. Raha lava ny volony izay ihany no azoko ambarany amin'io. Ary eto ny lehilahy nilaza io olona io tamin'ny maraina ny amin'ny fanesonana ny volony dia averiny indray. Eny ity ihany koa misy zavatra mikasika ny fanapaham-bolo. Hitanareo, rehefa raha tsy manana volo raha lehilahy ka ny vadiny nandre vehivavy any laza hoe fa raha vitako fotsiny ny atonga ny John ataoko fa tsara endrika kokoa izy raha manao solo volo. Ahoana ho ianao ny amin'izany raha nadabo BRANHAM, tsy mety aminy ve manao an'io? Tsy tompoko, tsy zany mihitsy, tsy hoe tsy mety zany, tsy zany mihitsy. Raha tiany atao io de tsara, tsy hafa noho ny fanaovana solonify na zay zavatra mety iseho zany. Etam-padalovana manana solonify telo ny tenako, niriko ny tsinanana azy ireo. Taribino miazona zany, mampiena ny feko hatrany io ary manapaka ny lelako sy ny hafako nefa de ilaiko zany rehefa misakafo. Ara za rehefa ny ampitan-dranomasina ka manao fivoriana any ivelany de manao solovolo, tsy noho ny endrika ivelany satria fantatrareo fa hijoreto na de tsy misy volo sensisa aza ny lohako. Tsy manova ninona ho azy zany ny aneo an Jesosy Kristy ny maheto saingy rehefa any ivelany saika eo amin'ny fivoriana voalohany zay misy tafidrivotra tropikaly lasa marary mafy ny tendako ny ampitsininy ka tsy afaka akeo tsony. Ko dia raha nisy zavatra tiako atao ka tsapako fa azo atao de ataoko zany. Eny tompoko, tsy misy zavatra mihitsy mandraran'io, tsy misy milaza mihitsy ranabavy hoe tsy afaka manao tovana na positisy na zavatra fa eo amin'ny mety tanteraka zany fa velao ho lavatrany ny volonareo. Ry lehilahy tapaony anareo izay misy eo tapao hatrany zany. Hitanareo, ka zay ny mamany olana. Ry vehivavy mitafito ny vehivavy, ry lehilahy mitafito ny lehilahy. Aza miezaka no sarim-bavy ka hanao fitafim-behivavy, ry vehivavy aza miezaka no sarin-daka ka hanao fitafin-dehilahy satria tsy tian'Andriamanitra ny anaovanao an'izany. Milohan'ny Baiboly io. Fa eto amin'ny fanaovana positisy na manao volo ino reny karazana tovana raty reny disy ve nitenenako azy teo sa totozina antsona azy zany de zavatra hoe zany de zavatra zay ataon'ny vehivavy eo amin'ny volony mba hibotsina kokoa na inona ny antsona azy. Hitanareo, tsy misy olana zany, ataovy mety tsara io. Ry lalahy BRANHAM misy anabavy eto amin'ny tabernakla avy any amin'ny valonjato maily ary nilaza izy fa ianao dia inony ho Jesosy Kristy tonga vatana. Mba sy ho resaka reny amin'izany. Izy io de tena TSIM tsy mahatombona mihitsy fa milaza amin'ny hafa ny fieverany TSIM tsy mahatombona. Eny ankehitriny mazava ho azy fa diso ny anabavy, tsy Jesosy Kristy ny tenako, mpanompony aho. Efa nazavaintsika matetiky zany nefa efa sakitapitry neto ankehitriny vavavy fotsiny hoa kely fotsiny sisa. Ry lalahy BRANHAM, tianareo ve ny andriany ambiny fa ataoko faingana arak'izay vitako. Rahalahy BRANHAM, nisy fotoana tsy zakako Andriamanitra fa nanome ahy, tsapako Andriamanitra fa nanome ahy teny fikasana tahaka ny teo amin'ny Sara. Nisy fanontaniana teo nefa tonga taoriany zany ny teny fikasana.
teny fikasan'Andriamanitra ve zany, fantatro fa zany ny any Sara, nefa tsapako fa tena kely ny fotoana, tianay ny fanomponao ary kio lay niantso anao, mahafinaritra zany saty zany, tianay ny fanomponao sy lay niantso anao ho am'zany, ka noho zany tianao zahay. Nosoratanizy ireo ny anarany, misaotra anao ranabavy rahalahy. Ny fanontaniana de eny ary ankehitriny Andriamanitra ataonareo fa nanomety ny fikasananareo izy ary nisy tahaka teo amin'ny Sara zany tokoa Andriamanitra iray ihany io, tovy ihany fomba maliny, aza mino zavatra fa tsy hoe avy amin'ny Andriamanitra zany. Ry lala Branham te ametraka fanontaniana vitsy aminao amikasika ny Baiboly. Azavao azafady ny Masda Marka efa nivaliko ty, efa nivaliko zany Masda Marka eny ambefolo, efa nivalitsika zany ray andro iny tsaroka andeha jerena. Ry lala Branham malala, azavao azafady ny Masda Matio toko faharoa amby roapolo andiny ny fony efa nivalitsika ty. Hitanareo, tsaronareo ve ndray andro iny, asehokanareo zany, za de hitanareo ve fa ty mitsy roa amby roapolo. Ahoana no nidirany olona io tao amin'ny fanasana fampakaram-bady zay ny akanjo, saingy tsy nanao akanjo fitondra fampakaram-bady. Tsaro fa hoia somary nanao vazivasy kely hoia misy raha lavy amin'ny anara-piangonana, zay niditra teo amin'ny varavarakely fa tsy teo ny varavarana de niteny. Nilaza ianao fa kaina dia avy amin'ny taranaka ny menarana. Nahoana eva nanao hoe efa nahazo zazalahy tamin'ny tompo ah, ty le nizako ny tadiavina tamin'ny maraina. Misoratra masina maro soratako eto mikasika an'io. Mety somary miverina kely aho, hitanayko fa mahita vitsy aho eto. Rala Branham manivadiko zay voataiza katolika raha ny fivavahany tiany mivavaka amin'ny fanaony efa nivaliko zany. Tsaronareo maka azy reto ato amty mihitsy eto efa nivaliko izy ty. Ranada Branham tamin'ny farany lina ny amin'ny ravaviko avy amin'ny efa nivaliko zany. Nisy raha matoa nanana ravavy katolika. Ry Rala Branham ao amin'ny Timoty faharoa efatra, inona lay fanomezam-pasambana nomena tamin'ny efa nivaliko zany. Firy mahatsiaro azy reo? Misy nafangariko ny sasany amreto hitanareo. Mety amitsika ve ny mampiasa karazana fanabeazanay zanany eto. Avelao iresaka aminareo manokana any am'zany hitanareo toy ny voalazako tamin'ny maraina. Voalohany moa ve ireo Virginia dalaka voavonjy mandritra nivaliko zany, verina zany andraso kely andraso manana faharitanamitra taoriny nahalalana ny lalany fibebana na fahamasinana farafaratsiny efa nivaliko izy ty. Tsanonareo ve aveo hiala am'zany efa nivaliko ihany koa io. Verina norinana zany na zany ilaiko ny mandray azy reto arakaraka. Ry Rala Branham inona ny dikany Masda Matio efatra amby roapolo valo amby roapolo eo amin'ny faty no iangonan'ny voromahery. Tsaronareo ve nanazavako an'izany, hitanareo efa nivaliko zany. Mety efa tapotra avokoa de raha ny any tompo efa fotoana ve zao an'ny ampakarina niaraka aminao mba efa nivaliko izy ty nifampakarana angamba aho ary fantatro fa efa nivaliko zany satria efa nisy soratra nataoko etsy ambany tsaroko zany. Koa de raha ny any tompo tonga eo amin'ny farany sika eto andeha jerena hatramin'ny hoe asa roa valo amby telopolo ihany ny fomba tokana fanaovana batisa. Ahoana ny amin'ireo marobe efa nivaliko zany. Tsy nalalan'izany mihitsy izy ireo tamin'ny andro vovoambara ankehitriny zany fa aorian'ny fahalalànareo tokony atao ho an'izay mahalala tokony atao nefa tsy manao zany fa ho tany zany ho azy. Ry Rala Branham tsy mety ve ny mamboly ary miasa paraky. Ataoko fa tsy mbola nivaliko zany. Eny tsy makasitraka ny paraky ah, tsy makasitraka ny fampiasana paraky ah, ho toy zany kristiana rehetra nateraky indray. Zay fotsiny satria tsy mety zany. Fantatsika fa na de ny siansa medikaly aza milaza fa io no miteraka ny akamarono mamiadana ao amin'ny tenda sy ny avokafoka de ny paraky. Oreo mifotsy gara misivana ankehitriny ho anareo lehilahy sy vehivavy mifoka mamitaka anareo fotsiny zany satria tsy vitanareo fa ny antokana ataon'izy ireo rehefa mividy sigara misivana ianareo de mila mividy maromaro am'zany satria ampahany kely amsetroka ihany no tafavoaka eo. Satria laza aminareo ny olona rehetra fa reko fa nivakiana tao amin'ny fampirantiana maneran-tany tao Washington tamin'ny taona lasa fony atany teo amin'ny fampirantiana maneran-tany ary teo ireo dokotera naneran-tany nanazavana io. Laza fa tsy afaka isy ny setroka raha tsy misy godrao ary tsy vitanareo ka raha misy ny setroka de misy ny godrao de hoe aza vela isy olona mitaka anareo amin'ireo sigara misivana satria eo zay ifoanareo anankiray amin'ireo sasan'ireo ka afa-pony fanorinareo sigara de fokaroana telo anareo amin'ilay anankiray. Fa mitambahoaka be zao fotsiny io dokam-barotra mamitaka any amin'ny radio sy ny televiziona. Fa raha ny hoe miasa paraky na mamboly paraky ankehitriny rahalahy avy any katiky zay mamboly paraky eny avela hoa ilaza zavatra. Raha manameloka anao no manao an'io dia aza atao satria tsy ho tiako ny anao zavatra zay fantatro fa hitarika ny olo-kafa ho amin'ny fahafatesany.
tsy mety ny mampisotro ny zava-mahadomelona ny namany koa tsy mety ny manamboatra ny zava-mahadomelona nefa avela hoa ilaza zavatra feto ankehitriny raha ny amin'ny fambolenan'io ny paraky hainareo tsara ny nikotina dia ampiasaina koa eo amin'ny resam-panafody ary mba fantatrareo moa fa mamboly katsaka ianareo zay anaovana whisky hoe ny vary sy ny varym-bazaha no anaovana whisky tsy zany ve eny ary hitanareo tsy hainareo zay ampiasaina an'io fa eto mamboly katsaka sika ary afaka eritreritra sika eo mpambolena katsaka fa mety anaovana vovo-katsaka zany sy anina ho an'ny olona mofo-katsaka sy ny sisa nefa manao zava-pisotro mahamamo avy amin'izany koa izy ireo hitanareo tsy fantatrareo ary ny atao fa mamboly ianareo manana saly lilia ianareo fantatrareo ve ny ataon'izy ireo amin'ny lilia rongono no ataony avy amin'izany fantatrareo ve ny ataon'izy ireo amin'ny laitu zay zavatra zay ihany misy rongono koa amin'ny laitu efa mba ninana laitu ve nareo ka nahita fa lasa tono nandritra ny fotoana foy misy rongono eo amin'izany fantatrareo ve fa misy koa ny tongolo zany mihitsy koa hitanareo miankina amin'ny hoe ina no anaovanareo azy sainga avela hoa ilazan'izao amin'ny mahalala kristianina miresaka amin'ny rahala kristianina raha manana tanimbolina paraky ianareo amidio amin'ny olo-kafy zany ary andramondray ny katsaka inoko fa ho tsara kokoa zany hitanareo satria tsy salasalana fa mamboly an'io izy ireo rangavatoko dia nivady tamina mpisotro sy mpijangadjanga efa nivaliko zany avy any efa nambarako anareo ny aviany zany avy any lavitrany io efa nivaliko io fanontanina io fa eto andeha jereny lay vehivavy amin'ny apokalypsy 12 efa nivaliko ty anakiray ty efa nivaliko ty andiana fantany ty andeha jereny efa vity efa natao izy reto mikasika ny apokalypsy 12 ny amin'io andeha jereny raha labranam mananjanaka roa zahay zay makao amin'ny fiangonana feheziny mpitory-teny vehivavy iray fantatray fa ivelan'ny teny izy io eo ambany zany ery mitao zany reo zanakay ahoana ny tokony entina ilazana aminy fa fadisony io efa nambarako anareo teo aloha novaliko io ataovy ampamorany zany ahoana hoe nareo raha za fantatro fa mipetraka eto io olona io ahoana hoe nareo raha inoko fa fantatro io vehivavy io ary azoko ambara aminareo ny fanjakan'ny milenium ve ho arivo-taona sa ho fepotona anakiray fotsiny efa nivaliko tamaraina mihitsy zany hitanareo arivo-taona io eny ary re rahala Branham ny olana ny amin'ny efa nivaliko zany ny vary sy ny tsiparifary tsaronareo fa efa nivalitsika io inoko fa tonga eo amin'ny famarana sika eto mety nisy andiany maro nanefako eto andeha jerena mitovy ihany re ranada Branham re ny zaza enina mahafinaritra aho ary tia ny vadiko hiasa aho mba anampy ny toe-boly tokony hiasa ve aho miteza ihany koa hivavaka amin'Andriamanitra mba anekeny finoana hoay zay anome ahy Abrahama sy finoana tahaka ny Abrahama sy Daniela ary reo zazalahy hebreo tokony amboly paraky ve ny kristianina vao nandalovako zany koa dia ry ranada Branham tsy mety ho an'ny vehivavy ve ny anaratra ny ranjony zay ve no hitako eto zay ve no voalaza eto tsy vitako ny tsy malala avelaky anareo ny hevitra zany mo ve tsy mety am'izao androzao ny mametra isan'ny fianakaviana dika ve zany hoe mampiasa tanteraka ny fanabeazanay zana efa namaly an'izany a mazava ho azy teo amin'ny isam-batan'olona andeha jereny raha misy vehivavy mbola ao amin'ny fahotana ka misarabady nefa manabady ndraika manana efa nivaliko zany tsaronareo fa hoy ajanony resaka saram-panambadiana mandrapa manana sakay za tena tiako tokoa aho manana orono ampeso taratasy vitsivitsy izy zay inoko fa tsy mbola niresaka tamy mihitsy rano marina ataoko fa matahotra ny amodika azy sy ny tsy ho sakay zany intsony inona no tokony ataoko resao ampitiavana izy za tsy ataoko fa efa nivaliko zany nefa aza miezaka ny anery olona na amin'inona na amin'inona aoka ho masira fotsiny dia aniry fatratra nitovy aminareo izy raha lasana bavy inoko fa efa nivaliko izy reto raha la Branham mazava azafady ny amin'ireo virjina dala fantatro fa efa nivaliko zany voasoratra amin'ny taratasy mena inoko sika fa efa nivaliko izy ty inoko fa efa nivaliko ty rehetra ty de raina ny tompo andeha jerena mialatsiny aho eto ry mpaminan'Andriamanitra malala masida marika 12 za lay ampahany amin'ny fametrahan-tanana ny marary efa teo amin'ireo mpilalao menarana
ahoana ny am'zany fa fantanina tsara zany raha eo am'ireo mpilalao menarany ianareo ka lazay fa nymarika 40 zany tokoa inoko fa zay voalazany mihitsy nytiany baiboly ambara inoko fa raha miezaka niaka fanany tompo eo amy zavatra iray sika de izaka zany nefa ataoko fa nytian'andriamanitra lazaina dia tsy nitondranao tavoangy napoziny eo amiko mba ahitana raha vitako nisotranio ka naporofo aminao fa manam-pinoana mitovy amy tsy inoko fa mety nitondranao menarany eto amiko ka melan'zany anaikitra mba neona aminao fa nanako ny finoana zay ahafahako mandresin'ny poziny tsy inoko fa zay ny fandehany nefa inoko fa raha ao anaty rano a manao batisa olona manao ny asan'ny tompo na any anaty alany ka misy menarana manaikitra de androsatrany amin'ny anaran'ny tompo ah hitanareo inoko fa zay ny dikan'zany eny raha ilainareo ny andray hitanareo inona nataonareo am'zany ry olona malala na izy ianao na izy ianao tsarovy zao hitanareo jereo zay lazain'ny baiboly amin'io mitovy any amin'ny inoko fa raha miezaky ianareo ny anao hoe voninahitra aza makafanan'andriamanitra ny fiteny tsy fantatra avelo fotsiny fanano hiteny amin'ny alalanareo hitanareo eny tsy inoko ny fakana fanan'andriamanitra na aniry zavatra isy toy ny voalazako voatsely rehefa ny fanahy miandro ny fanasika izy no manao an'io ankehitriny jereo namoroky tay paoly teo amin'ny nosy kreta ataoko fa zay fa voafaritra izy teo ary nisy menarano mety mamba io kaikitra mafatsy zany tokony anjera teony eo izy maty tsy malala menarana fa zay afaty anareo faingana toy zany raha tsy ny mamba nalainy areo mamba io andeha atao hoe zay kaikitra mafaty io zary nareo raha manana fofinaina vitsisisy eo rehefa manaikitra anareo ny mamba na ny cobra de misy 10 isanjato ny anjara mety avelanareo amy seroma raha cobra mainty raha cobra mafy de eo ny 20 isanjato eo ny mety afaty anareo ary 20 isanjato no avelanareo ny mamba tsy misy anjara mihitsy maty sotro zao ianareo zay fotsiny satria fofinaina vitsy monja no ianareo mampalemy nozatra rehetra zany ny fikirinany raha sy ny maro afako de vitany aminareo hitanareo fa raha indro mamba io fa nanaikitra ny tanan'ny paoly de oreo fa io lehilahy io de lehilahy raha tsy fanahy angamba mpamonoolona na de afa nandositra tamin'ny ranomasina azy izy eny ny tsy vitany no afa mandositra fahafatesana ovalindreo andriamanitra toy ny noho izy mpamonoolona nijery paoly ary niantona teo amin'ny tanany menarany io nakifony fotsiny zany tsy taitra mihitsy izy ka hoe o tompo ampio aho anao an'io tsy nojere zany nakifony teo amin'ny afo de lasa izy namoroky tay azy toy ny hoe tsy nisy ninina antranga oreo hofaty ao anatin'ny fotoana foimonjy io satria raha manaikitra anareo menarany io de vitany aminareo rehefa lasa ny fotoana sy ny votony tenany paoly tsy nisy fetraikany oreo niovy izy ireo nanao hoe andriamanitra nidina amin'ny endrika olona io hitanareo tsy nanao mihitsy izy hoe eto amiko io menarany io fa lay menarana no nanaikitra azy tsy nakafanan'andriamanitra mihitsy izy fa nanam-pinoana n'andriamanitra mba handresy ny kaikitry ny menarany hitanareo ve tiako ambara koa na izy ianareo no eny am'ireny mpilalao menarany reny za eny raha tiany ny lalao menarana de azy azy zany hitanareo tsy zay ny fomba fahitako azy ankehitriny ho ianareo fa manam-pinoana olo reo tsy milaza hoe tsy manam-pinoana izy ireo torany amin'ny afo lasetylaina ny terany sisisa toy zany nefa hitanareo mbola tsy manam-pirofo an'andriamanitra trany zany efa nahita andianina nandeha teo amin'ny andiana afo raha metatra ny sakany ary 12 metatra ny alavany zay nikopahana tamin'ny ravina mandrapafanany ka lasa fotsy tsy olona songanina fa mpamboly ny soro ny kapany nalainy repretra nanamasina azy ireo tamina ranosy ary nisy vy mifarankely toy ny lelapitana nalainy ary natsofony tamin'ny odiny teo ambany vavany marapatonga zany ho matsiravina fa feno rano ao amy zavatra kely toy ny baolina kely fampiaingona ny azo krismasy feno an'io ary misy lelapitana lava be toy zao nitsofoka teo amin'ny nofony azonareo etreretina ny fampidirana sy ny fanatsoahana zany ka mijoro eo toy zany mandeha mamakivaky an'io afo mamay io ary zany de mahamay efa lasa fotsy mahamay no mena fotsy mamay mandeha manivatsivan'io afo io de miodina ary miverina nefa tsy misy may akory ny tongony tsy mino akory ny andriamanitsika izy ireo fa mivavaka amin'ny demony azy ireo hitanareo koa tsy midika zavatra zany manalavirany zany fotsiny aoka ho tena kristianina mora sy manitry tena fotsiny miveloma amina fiainana de andriamanitra ny any ambony raha la branham inona no hotorin'ireo mpitoroteny hotorin'ireo zay tsy ao amin'ny ampakarina zao no afatra izy ireo ankehitriny ny fany masina ny batisany rano ary ny famonjena inona no hotorin'izy ireo raha tsy hoao amin'ny ampakarina izy fa fantatrareo hoe mety hitranga zao no lazaiko eto tsy haiko profony zao nefa hitory fotsiny izy ireo nitory tahaka ny ataony ankehitriny ary eritreritra ny olona fa hovonjena nefa efa lasa ny ampakarina eo mety ve ka araka ny teny ny fanaovana fanabiazana izany efa nambarako anareo fa maly an'izany manokana ho anareo manana an'ireo fantanindreo tongava manatina manokana raha la branham manana mpampianatra zay zay fantatrao tsara ny ila zany soratra masina efa nyvaliko zany andrasokely eto ry raha la branham misy fotoana nanoratanay ny anaranay teo amin'ny
bokony efa novaliko io zany de nanalana izy ireo an'izany ankehitriny ka hoe tsy mety ve nataony inona manohana ny fanabeazana izy anave anao tsy manohana an'io tsy tompoko hitanareo ny mo ny anjely fahafito araka ny voambaran'ny apokalipsy 10 dia olona iray ihany amin'ny Eli araka ny malaka efatra efa nivaliko ve zany to tsy mbola nivaliko ny fandrenesako azy eny olona iray ihany io ny apokalipsy 10 de ny afatra lay anjely fahafito zay ny anjely fahafito la iraka ho an'ny taona ny fiangonana fahafito de ny malaka efatra mo ny fanabeazana izy raha misy maro am'izany eto nalefako taona arina fotsiny izy ireny ary tsy te amaly an'io aleoko miona manokana aminareo aiza no ahitana hoe ny torona rehetra-ny 20 taona noa ary 20 taona no nanaovany samby fiara efa nivaliko ve zany ny taranaka na ny andro voatendry ho an'ny olona ny andro voatendry teto an-tany dia 20 taona teo zay no nylainy noa ny vanim-potoana nanamboarana ny samby fiara zay no heverina fa taranaka iray tam'izany andro zany 20 taona no andro voatendry ho an'ny olona ary nitory izy araka ny Genesis 9:3 nitory tamin'io taranaka io izy zany hoe 20 taona nataony noa zany eny ary andeha jerena ankehitriny ao amin'ny malaka efatra io Eli io no ampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka aveo ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray move ka olona iray ihany io olona iray ihany eny ary andraso kely tsy azafady mialatsiny fa hitanareo fa voarombaka ny fanahy masina ho azy zany teo tsia roverika eto fa voalaza hoe hitanareo lay nisy tao amin'ny malaka 3 ny hoe aniraka ny irako eo alohako aho de Eli ao amin'ny malaka efatra no mivadika zany ka nilaza hoe indro zaho aniraka ny Eli malaka 3 akahiraka izy eo ny raina eo alohan'ny tompo Jesosy de jaoniny firy mazo an'izany malaka efatra rehefa tonga eo Eli io vetivety foana aoriny zany dia ny hafa ny sisisa fahaoriny de ny fiavian'ny tompo sy ny fanavoazana an-tany raha matsikaritra anareo mba nananantoka am'izany fa tsy ahoana ny nanoratany fanahy masina zany tamin'ny alalan'io mpaminany io hoy izy no ampody ny fon'ny ray aloha ho amin'ny zanaka hitanareo ny fiavian'ny jaonina tamin'ny voalohany zany izy no nampody ny fon'ny ray de reo razana patriarka fahiny ho amin'ny afatra reo zanaka de ilay taranaka vaovao misy teo Jesosy tao amin'io taranaka io aveo ary mampito zany zay mampifandray ny fon'ireo zanaka ho amin'ny ray zay midika fa ny afatra ho an'izao taona zao no ampody ny fon'ireo zanaka eo amin'ny taona ny fiangonana ho amin'ilay finono ny pentekosta voalohany tany am-boalohany koa isy roa samy hafa la iraka ray ihany saingy misy mampiavaka eto ny fiaviany jaonina tamin'ny voalohany sy faharoa na la iraka Eli ny vadiko sy ny zanako lahy kely tsy mino efa nivaliko zany satria fantatro ny olona nanoroatra ny anarany eto tsaroko ny resahako an'io taminy taty aoriana ahoana no ahafahana mahita ny sitrapon'ny tompo ny fonenanay tokony afindranay any Jeffersonville Indiana ve ny fonenanay afaka ho kristianina ve ny olona iray nefa tsy tia ny mainty hoditra mo ve tsy mitovy amintsika ny fahitan'Andriamanitra azy reny noho izy mainty ve ny lokony sitrakao ve inona no hevitrao am'izany ekenao ve ny fandraisana azy ireo sa ny fanavakavahana ny fandraisana azy ireo no ekeko ataoko fa ny olona tsy mampaninona zay lokony na zay maizy azy olona mitovy amiko any izy tena marina zany ary inoko fa raha navelan'izy ireo fotsiny reo olona mainty hoditra reo ka nakeny reo communiste reo mba haporisika azy ireo eny mitady izy ireo eny am'ireo olona tena mainty hoditra misy tena andiany nateraky indray misy olona masina manana toe-mpanaraka an'Andriamanitra eo am'ireo olonireo eny zany tokoa ny mahafotsy hoditra na ny mahamainty azy tsy midika zavatra zany hoa raha lako izy raha ao amin'ny Kristy zay no antony tsy toviko amin'ny afatra afrikansa sy noho izy ireo akory hoe manana fanahy reny olo reny zay no tsy nitiavan'izy ireo atany hoy ity lehilahy ty de lehilahy mitovy amiko any manana zo mitovy am'izay tombotsoa mety ananako izy tsy mampiova zavatra ny odiny amiko na ho an'izay olo-kafa rehetra nateraka ny fanan'Andriamanitra indray nefa hoy raha tsy nikotabainy reo olona mainty hoditra reo dia tsy ho voatosika ny anao an'io mihitsy ary olona zay ko avy eto amin'ity pilipili ty misy olona mainty hoditra maro tonga eto amintsika ataoko fa tsy misy eto zao
arivo zao. Nefa maro ny olona mainty hoditra tonga eto amin'ity fiangonana ity. Ry lalahy tonga soa mitovy amin'ny hafa rehetra ihany izy ireo. Lalako saina bavika izy ireo. Ary teo amin'ireo olona mahafinaritra indrindra hitako teo amin'ny fiainako dia olona mainty hoditra sasany. Misy jolahy koa eo amin'izy ireo. Toy ny olona fotsy ihany, na olona mavo, na olona zarazara. Eny, zany mihitsy. Nefa tsy mino ny amin'ny fanambadiana miaroaro aho. Ataoko fa tsy tokony hanambady vehivavy mainty hoditra ny lehilahy fotsy hoditra, na ny vehivavy mainty hoditra ka hanambady lehilahy fotsy hoditra, na ny mavo hanambady mainty, na ny fotsy, na ny inoko fa ny zarazara, ny mainty, ny fotsy sy ireo taranak'olombelona dia toy ny vonikazon'Andriamanitra. Ary tsy inoko hoe tokony hifangaroaro izy ireo. Inoko fa zay nanaovan'Andriamanitra azy ireo, ary inoko fa tokony hitoetra toy zany izy ireo. Fa dalàna amiko no mahita vehivavy mainty hoditra tena tsara tarehy, manam-pahaizana, tena tsara endrika, tsara tsotro zao ka tiany vehivavy rehetra tazanina. Inona ny itiavany hanambady lehilahy fotsy hoditra ka hiteraka zaza zara hoditra? Inona ny itiavany zazavavy mainty hoditra manam-pahaizana anao an'izany? Dia satria misy zavatra ny communiste io, ary ahoana no itiavan'ny lehilahy mainty hoditra mahafinaritra iray hanambady vehivavy fotsy hoditra ka hananjanaka zara hoditra? Ataoko fa zao tsy ataoko fa tokony hijanona amin'izay maizy anareo ianareo. Isika dia mpanompo Kristy, ary Andriamanitra nanao ahy. Raha nanao ahy izy ho mainty hoditra dia ho faly aho ny ho mainty hoditra ho an'Andriamanitra. Raha nataony mavo aho dia ho faly aho ny ho lehilahy mavo ho an'i Kristy. Raha nataony fotsy aho sady faly fa lehilahy fotsy ho an'i Kristy. Raha nataony zarazara na mena indiana na inona dia janona araka zany loko zany ah. Ho toy zany ah, tiako no araka izay nanaovan'ilay pahary ah. Raha iandro tany Shreveport tany rehefa nisy fikomina io ka ireo ary nisy an'ireo zatovy mainty hoditra maro namporosian'ny communisme. Efa nambarako anareo teto amin'ity pilipily ity, Martin Luther King no napietry indrindra ny olona mainty hoditra tamin'izay fa nisy. Marina zany, io lehilahy no nitarika aman'arivony taminy ho faty. Marina zany, namporosian'ny communisme. Avela ho anaporofony fijeriko. Nilaza an'io aho roa taona lasa teo zay. Jereo zavatra mitranga amin'izao fotoana zao. Nilaza izy ireo fa nitolona mba handraisana azy. Ary rehefa nanaiky ny handray azy ny lalàna, fa ho anareo olona tsy manaiky ny fandraisana azy. Enatra ho anareo, ny firenentsika manaiky ny fandraisana azy, ary tokony hanao izay lazainy ny lehibe antsika. Tena marina zany. Ary ankehitriny hoy ianareo tsy makao amin'ny toerana maro sy ny sisa toy zany, ny toeram-pivarotana na mipetraka any aoriana indrindra amin'ny bus sy ny sisa. Tsy ekeko zany. Milaza ny lalàna fa mitovy amintsika ihany izy ireo, mitovy aminy ihany sika koa andeha hiaina araka zany, hivelona araka zany. Ary zay indrindra no inony zay olona rehetra nateraka indray. Ary eto inoko fa ao am-polo izy ireo zany. Tsy mbola natsapa hanitra ho an'ny olona toy zay tsapako tamin'ireo olona mampalelo tany Afrika raha ny fampijaliana azy. Ary tsy mino aza zavatra zany ah, avy any atsimo ah, teraka tany ambadiky ny olona. Nefa tahaka ny Abraham Lincoln ny tenako, tonga eto aby satria inoko fa teraka mitovy ny olona rehetra. Marina zany. Ary tsy inoko ny fampisarana ny olona sy ny sisa toy zany raha toy ny olona vita batisa ny fanahy masina sy ny sisa. Nefa jereo tsy ireo olona kristianina mainty hoditra tena nateraka indray no miteraka ny olana rehetra io. Tianareo melohany izy ireo nohony amin'izany. Ahoana ireo ankizy fotsy hoditra sasany maditra eo amintsika? Hitanareo? Eny, izay tsara amin'ny anankiray dia tsara koa amin'ny anankiray. Fa ny ankizy fotsy hoditra eo amintsika no miteraka olana indrolavitra noho ny azy. Tena marina zany. Aiza no misy an'izany? Any amin'ireo kolentsika sy sisa toy zany. Ny sasany amin'ireo olona manam-pahaizana eo amintsika no miteraka an'ireo zavatra ireo. Hitanareo? Fa ino zany? Eny, mba hanehoana aminareo fa ny communisme io fa tsy ireo olona mainty hoditra. Izay hatrany ny fomba fidiran'ny communisme raha haka fanapahana. Izay no ataon'izy ireo amin'ny firenena rehetra. Izay ny fomba fanaon'izy ireo, ataony izay dinareo hatrany. Ny revolution aveo miditra mora fotsiny izy ireo. Tsy misy basy mipoka, tsy ny ampoka an'ity firenena ity no tadiavin'izy ireo, fa io no tadiavina. Afaka misokosoko mora ao izy ireo. Ary ankehitriny misy tranga hitany mety isiany zany. Ary fantan'ilay revolution nanisy fahiny ka iveriny fa hanao revolution hafa indray izy ireo. Anaporofona aminareo mazava ny fijeriko, taoriny ny fandraisana azy ireo. Eo amin'izy ireo zany ankehitriny ara-dalàna ara-panjakana. Miteraka olana kokoa izy ireo ankehitriny noho ny tamin'ny voalohany. Hitanareo, manao zany fa ny communisme io fa tsy ireo fanahy sarobidy izay nateraka ny fanan'Andriamanitra. Hijanona irehetra hatrany ka hitory filazantsara ve zahay? Sa efa tapitra ny fotoana? Tsia, mitorihatra any ihany arak'izay farafahafahanareo hitory. Ry lalahy aza miala amin'izany. Manohana anareo ah, ry lalahy Branham, fony naminany ianao ny amin'ny hoe aza mihinana atody, aza mivelany andohasa, fa minanina ho anao ihany ve zany sa ho an'ny fiangonana? Eny ary, taona maro lasa teo amin'ny 30 taona lasa teo nanome faminanina hoe ho avy ny fotoana amin'ny andro farany zay sy ny aretina eo amin'ny biby, eo amin'ny omby sy ny atody na dia ny atody azy. Ary ho avy ny andro hoe isy atody zay tsy tsara hohanina,
zao koa ho avy ny fotoana ho an'ny olona zay mivelona any andohasa ankehitriny tsarovy efa 3 taona lasa tany no naminaniko hoe itrangy zany hoe ny olona mivelona any andohasa hoe angataka ny kristianina mba hifindraka hiala any andohasa ary tsy hinana ny andreo karazan-kena sisa toy zany fa ispozina ampidozy zany ataoko fa zay ny naminaniko azy ho andreo olona mivelona any andohasa eny zany de fatalohany nahitany izy ireo radioactive nanalalany zavatra mikasika ny radioactive saingy nampitandrina ny fany masina teo ary am'izao fotoana zao mihitsy na de reo omby no mpitsika azy hitanareo fa tsy azo namity tsony izy ireo fa voafafy DDT zany ka miteraka zavatra tamin'ireo omby mariny indray zao reny karazan-javatra safiotra sy reo zavatra ataon'izy ireo reny de tena manimba ny taranak'olombelona 30 isanjato 20 na 30 isanjato ny Reader Digest am'ireo marary any amin'ny hôpitaly de tafiditra ao noho ny ataony dokotera anymeanareo fanafody izy ireo mba hanala zavatra aminareo nefa miteraka zavatra hafa eto zany ary tsikaritra reo ve ny atody tamin'ny taona lasa amanjatony maro tao Louisville sy Jeffersonville ny narary ka napidiriny hôpitaly fanandoha noho ny fihinanana atody avy amin'ny akoho teny andohasa reo atody nalaina teny andohasa zay radioactive ka voapozina atao ambosaka sy ny sisa ka tratran'izany rehetra fa eto no azahoana valiny rahalahy inoko amin'ny foky rehetra fa voasoratra ao amin'ny soratra masina fa tsy misy sakafo tokony hohanina raha tsy raisina amin'ny fisaorana satria amasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka zany hitanareo raha hohaninareo zany de atao hoe tombo Jesosy eo ianao no nanomana zao sakafo zao ah ankehitriny ampinoana nana masinako azao sakafo zao ampatanjaka ny vatanay de azo zany satria zay rehetra ataotsika de atao ampinoana ranada Branham fomba ahoana no isarahana amin'ny vady mamilava tsy tiako ny miresaka ny fisarahana io fa zany ho resahako ny amin'io aty orena kely rahalahy Branham rahalahy ndasikely makasika ny anankiray ampitoro teny izy ty aleo aloha vakiko ndasikely fa olazaiko anareo ovakiko ihany zany rahalahy Branham rahalahy Neville de niteny tamiko tamin'ny faminaniana fa zao no lazainy tompo hoe andray ny fany masina niteny tamiko tam'izany antoko zany izy fa andray ny fany masina nefa mbola tsy nandray ny fany masina ny tenako tokony alovy eny zany mihitsy ataovy zany toy izo hatrany mino mario niantso aho tao amin'ny rahalaody aho maly raha nandray antso avy amin'ny lehilahy ray teo amin'ny seza misy gody izay tonga teo fa nananeta mavesatra ny amin'ny rahalahy ray na olona zay mpisotroka efa teo amin'ireo marary nytoka ary efa nitsindromony tao amin'ny hôpitaly sy ny sisa rahalahy Neville niteny tafiteny tsy fantatra natoy zany ka nanome faminaniana ny amin'ny olona io ary naminany izy fa isy zavatra tsara hitranga amin'izany lehilahy zany ao anatin'ny andro vitsy na zavatra tahaka zany ary niantso raha lehilahy ka laza fa io lehilahy io efa enina amin'ny 20 andro zao nivoaka ny hôpitaly izy no tsy nisotrony na de kely aza na hoe nihinana fanafody mba hanaka anazy tsy sotro nantoy zany ka nitranga ny zavatra nolazainy rahalahy Neville tamin'ny faminaniana de raina ny tompo inotsika andralantsika fa lehilahin'Andriamanitra re rahalahy Branham malala move reo andraso kely avelao hijanona kely eto ankehitriny izay no ezahako ambara amin'ny olona rahalahy Neville de mino ny afatra inoky any rahalahy Caps rahalahy Biller rahalahy Rudel reto rahalahy manodidina rehetrareto de mino ny afatra inoky any mitoly an'io izy reo toy ny ataoko any ary raha tianareo ka tena tianareo ka te hifindra anareo ka hifindra monina na zavatra toy zany na afako teo tonga ho amin'ny teny de tongavy eto amin'ny tabernacle eto nandresanareo zany lehilahy manana teo mpanaraka an'Andriamanitra izy reo lehilahy manana ny fany masina toy zay ananako any toy zay anananareo mampianatra avy amin'ny baiboly ray ihany ary afatra iray ihany renana Branham malala move reo zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra no sisa efa nivaliko zany efa nivaliko zany nisy vava niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra rahalahy Branham ny toriteninao ny amin'ny batisa amin'ny fany masina move ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy eny efa nivaliko zany andeha jerena rahana Branham manambara amitsika ny baiboly fa raha vehivavy dia tokony anaiky ny vadiny kristianina fampanota ny vadiko nentsika ay am'izay rehetra azo ny atao izy ka manakana tsy ho any am-piangonana ary tsy hamaky ny baiboliko ka laviny ny teny inona ny tokony ataoko inona ny tokony ataonao ankehitriny enoy tokony anaiky ny vadinao ianao teny zany
ankehitriny raha miteny aminao izy ka mandraranao tsy amaky baiboly akany am-piangonana na anao zavatra toy zany tsy ilainao ny anaiky an'izany satria izay tsy ahafoy ny rainy ny reniny andrangà na ny ramatoa vadiny na inona manaraka dia tsy mendrika no ahy tsy zany ve tsia aza raha lehilahy dia tokony ianao tsy ny lehilahy dia tsy tokony ampiasa ny fahefana io amin'ny raha vehivavy noho izy mpanapaka azy fotsiny mpanapaka azy mihoatra noho ianao andriamanitra rahalahy hitanao fa raha manao zavatra tsy mety ramatoa vadinao dia aza manana zo ny teny azy ianao eo ary tokony ianao izy nefa tsy manana zo ianao ny amono azy na ampitahotra mafy azy na nanao ndray zavatra eny tsy tompoko izy hitanareo nanao vady saza ho andra lehilahy andriamanitra fa tsy hoe fanitsakitsaka tsaro fa malalanao izy ka tokony ho toy zany hatrany raha oviana sy aiza no iangona ny vahoaka an'andriamanitra ho amin'ilay teny farany ao amin'ny kristy ye ho an'ny andro farany miangona amin'ny kristy izy ireo aza dio zany ankehitriny manana toerana iangona asika tena nanantsika zany natsony izahay eny ty le fantaniny indray andro iny natsony zay hoe vorona maloto no zahay makany amin'ny fiangonana Junior Jackson matetika dia no zahay miaraka amin'ny fa tsy mifanaiky amin'ny lamina vaovao ny fiangonana ito amin'ny fiangonana izy move ka ivelany sitrapon'andriamanitra tanteraka zahay raha makany tsy indraindray tsy tompoko inoko fahalelan'andriamanitra Junior Jackson efa nazavaiko zany inoko eny tsy mimpikevitra sika mikasika ny lamina amin'ny fiangonana eny inoko fa junior de junior toinina firy malala Junior Jackson fa fantatsika fahalelah manana toe-panaraka an'andriamanitra io lehilahy io mino anty afarty toy ny inoko azy izy ary inono reo zavatra eo raha ny marina zasy junior de mpisakaiza mitovy ihany am'ireo lehilahy rehetra eto jite sy rahalahy Rudel ary rahalahy Jackson ary rahalahy Biller sy reto rahalahy rehetra isika rehetra miaraka sika ankehitriny isika tsy mety tsy mitovy tanteraka ny fijerintsika hitanareo nefa ty afarty ihany inotsika hitanareo koa amin'ny fanohany sika misy any rahalahy Yuma ihany koa etsy missionnaire izy ary misy maro hafa ihany koa za indraindray tsy voatoloka akory ny anaran'izy ireo nefa fantanareo fa miresaka anareo ary rahalahy zany tokoa te hialy ianao ty amin'ny mampitsabo mpanampy efa napetrako zany tsaronareo ve nisy anabavy malala ty afantatra ny amin'ny fanaovana mpitsabo mpanampy fony aho mbola kely de niteny tamy rehetra fa teo mpitoroteny efa nivaliko zany efa nivaliko koa zany de inona tokony ataony am'izany ankehitriny fa mieto de taratasy avy amin'ny mpitoroteny miasa ho an'ny kristy zay tsy taratasy manokana ho afotsiny izy ty avy amin'ny rahalahy Pat Teller isan'ireo rahalahntsika ato am-piangonana zay ary izy rehetra isaorana ny tompo makasitraka anareo vahoaka za de iray ny fiononatsika sy ny fiaitsika mantantena raha mbola ato amin'ity trano ty Ranaba Wilson nahita azy teto aho fantatrao ve nataoko voatsela Ranaba Wilson mijery an'ireo sary aho fonitsika nametraka ny vato fezora mijery an'ilay sary aho ary nahita ny opa sy ny tenako talohan'ny vadinay tsy nalalakory aho fa tsaroko ny nahitako sary fony aho avy tamin'ny ady nataoko fony aho nandresy tamin'ny fifaninanana mijery ny sariko aho ndray ariviny fony aho mpiandry ala tany Indena de mieritreritra ny amin'ny fiangonana fantanareo tsara ataoko fa tsy misy afa-tsy olona anankiray no sisa tamin'io andiana io ka mipetraka eto zao arivo zao firy ny tety tamin'ny fotoana nametrahantsika ny vato fehizoro tetsy tamin'ny voalohany atsangano ny tanana ny rahalahako sy Ranaba Wilson tika anareo antany zavatra aminareo ah tsaronareo ve hoe toy inona nanomboatsika tsaronareo ve ilay grodina fahiny raha feno fotaka zany misy an'ireo varavarakely iozongozona 25 nanomboatsika an'izao feno andiana bozaka io rehetra io de feno azo ny tao andamositsika raha nanorona an'ity ny tabernakle jereo sika rehetra zay nanao fianianana ka nandeha nandidina ny altara nahita azy reo tonga sy nandeha ny fandimby sika mba tsy karitrareo ve ny am'ireo zay nijanona tamin'ny afatra ny fomba nandehanan'izy ireo eny everona zay niala tamin'ny afatra ahoana ny nandehanan'izy ireo etrereto zany eto sika am'izao arivo zao taorin'io andiany rehetra zay intelo mihoatra noho misy ankehitriny rehefa fivorimbe etrereto zany raha indro reo fiara-pitatitra mpianatra fanjanona nanodidina feno tetsy teroa avy amin'ny toerana maro manodidina nameno an'ity zaratany ity nasiana tranolay mihitsy aza ho an'ireo olona tsy ombo nefa mbola tsy ampy ihany ny toerana ametranany olona izay niangona teto mbola zazalahy-mpitoroteny ny tenako teo hitanareo ary teo am'ireo manarivony maro nananatsika telo amintsika no tavely eto zao arivo zao
matsiaro andrana bavilisao neto a rehefa nantsona teo anilan'ny fandriny efa hofatin'ny raboka izy veraka na tonga andreo lafika sy ireo saronondana feno rà natao tetsy anjorony tsaroko fa natsahatra ny fany masina ny fahaverezan-dra andro vitsy taona izany nataoko batisy izy tao amin'ireny rano eo tao anaty rano mangatsika tamin'ny anarany Jesosy Kristy dia napetrako tao aorian'ilay fiarako tsy nisy tafo raha tsy teratra anay ary netiko tany ity ka tsy marina ve zany avy any miresaka amin'ny rala Branham ranabavy Wilson ye ranabavy op ny vadika sy ny anabavy eto no nipetraka teo aloha tamilay roadster kely ary ny reko sy ranabavy Snelinina ny tao arina ananako ny sarin'izy ireo ranabavy Snelinina mama sy ny rehetra madame Weber madame ny rafozam-baviko teo izy rehetra ary meda zay mbola ny zazavavy kely teo nefa ankehitriny efa vehivavy fotsy volo misy anabavy miresaka amin'ny rala Branham tsaroko fa nisy andro ny varotan'izy ireo sary kely ka nazonay ny volanay voalohany ary tsaroko fa tetsy anjoro ny op mbola zazavavy kely izy teo teo amin'ny 9 taona nivarotra toy zao izy niazona nio sary kely io teny nomeny sary kely izy ireo afaka natao tao nisy mamilava teny amin'ny arabe ozy azafady ry vavy kely ozy inony za tao amidinao ozy tsy amidy koa omeko anao zao sary kely zao ozy fanomezana ho an'ny fiangonana neto raha misy tianao atao ato fanomezana miezaka zahay ny anana volampy andrenana tabernakle ho an'ny atao tanàna ozy raha tianao ny ametraka zavatra dia azonao atao fa raha ozy tsy manana ininina ozy reste sary kely ty na dia zany azy nalainy zany ary jereny io tetsy amin'ny ilany nisy hoe aiza no andaninao ny mandrakizay ary tetsy amin'ny ilany nisy barango aiza no andaninao mandrakizay fanontaniana verina izy sady nivembena nijerany io ozy ry vavy kely fanontaniana matiky ty apetraka ao ty ozy nefa tsy maintsy hovalia zany ary maro zany efa lasany ambadika zao fiainana zao izy anio ariva tsaroko reo teny farany nataony tsaroko ny nanambarako taminy tsaroko zany eny tompoko efa maro ny zavatra nitrangatra am'izay nazatra anay ny nijoro teo ary talohan'ny nanananay fiangonana kory aza nazatra anay ny nijoro teo ka nifampitazona ary nira ny hira io to mandrian'izany ny tenako Martla de mbola kisy kely teo manana ny sariny leroy nijoro teo a mbola zaza madinika kely tahinany e zay mampifamatotra ny fotsika ao amin'ny fitiavana kristianina ny fiombonan'ireo fisainana mendrika zay mitovy amin'ny any ambony rehefa epirana zany sika maro amin'izy ireo ny miandry ny fiaviany any misy tafasaraka amitsika miteraka alahelo ao anaty ao zany mifankatito zany venareo kanefa mbola iray atrany ny fotsika sady manantena ny iaona indray Rala Freeman eto etiany ianao sa tsy zany vao teo ampietreretana na lalanao a fonona akany amin'ny rala rosika tsanonao ve ilay Adcox aty amiko ny any Kenef izy moa ny anarany anabaviny ananako ny sarin'izy ireo nijoro teo sika rehetra ny sady ny famille na teo nylon'ilay trano ny mpampianatra Roy Davis sy ny pastor jery andreo a voatsely mety ny doka teo ireo sary fahiny somary natonga natsapa fahafa tato anatiko zany ankehitriny zany maro amin'izy ireo no efa lasa hitanareo efa lasa tsy hoela de isika no andeha hitanareo nefa saingy rehefa misy tafasaraka amitsika miteraka alahelo ao anaty zany kanefa mbola iray atrany ny fotsika sady manantena ny iaona indray tsaronareo ve rahalahy Bosworth taloha kely ny ampitany nitsangana tao amin'ny efitrano izy nandehandeha teo ary nandray tanana ny rainy ny reniny sy ireo nety ny oniva fo ho an'i Kristy
efapolo taona efa maty tany amin'ny 40 taona na 50 taona lasa hitany joro tao amin'ny efitrano izy ireo ary niezaka izy ny ahitany olona rehetra azy ireo inona ny teo ny ampitanako amin'ilay tanàna hitako tao amin'ny fahitana tamin'ny marainy io ilay antitra marina zany nahita azy ireo teo tanora indray izy ireo mbola amiray hatrany ny fotsika mana tena ny fakahity indray isika marina zany andriamanitra hitanareo tafajery tetsy amin'ny faranaorina ny resaka ny amin'ny resaka aizako mainty hoditra ary hitako rahalahy sy nanabavinasa fa mipetraka etsy sy nalala hoe teo ianareo vao nijery teny arina fotsiny etso arina izy ireo ary tsy rahalahy fa mipetraka etsy io io ve ilay rahalahy mankasitraka amin'ny fikany etso arina etsy io mipetraka etsy io tsy atao tsaiky ny anarany nilaza rahalahy oda fa niresaka taminy ozy fantatrao moa rehefa tonga eo amiko ny fanahy dia ilaiko ny mika hoe ozy antenaiko fa tsy maneligelina anao rehefa tsy mika anao hoe dia zay ny maneligelina andriamanitra hitahanareo tianareo ary rahalahy sy anabavy marina zany rahalahnasy rahanabavinasy fantanareo fa tianareo eny tompoko rahalahiko sy anabaviko amin'ny Kristy Jesosy ianareo ry sakaiza malala misy maro hafa koa raha tsy voatonoko ny sasany amin'izy ireo dia fataro fa misokatra ho anareo reto varavaranreto misokatra ihany koa re varavaranlanitra kanefa mbola iray hatrany ny fotsika sady manantena ny iaona indray ny finoko mijery anao ankehitriny irayntsika zany andesika mbola iry indray eto efa fotoana fidinany hatrany zao ny finoko mijery anao ry zanak'ondry tao Calvary mpamonjy soa eno iaho ankehitriny raha mivavaka esory ala ny fahotako rehetra aoka ho anao manontolo manomboka anio andeha andramana indray ny hoe masina sitraka ve omeo anay ny feo andranabavy ainareo ve zany tsy ananareo ve rehefa niray andranabavitry arty sy reo sasanyreo zany any andrefana no lete ny andro ny tanytany ny lanitra voatanytany toy inona no itiavako ny filetera masoandro rehefa arivo ny fidinany manao an'ireo antsy ny farany ny vorona ho tongo zany ho an'ny tsiraray amintsika ataoko fa ny fotoana takariva tsikaritra reo hoe fa hitsaritra tsy tsoka mafy ny rivotra angina ny vorona hitanareo eo amin'ny fahafatesana ny tany eo amin'ny fahafatesana ny andro mba ho ateraky indray ny ampitso marainy eny ary andeha andramantsika zany raha vitatsika masina ny tompo Andriamanitra avo indrindra rly miakara ty arotario zany inoko fa ataoko fa tsy haiko raha zay ny feoany avelao hoe andramako tsy misy mozika hitanareo andeha jerena raha vitatsika zany eny fantatra mety diso ny anaovako azy hitanareo ampio eto isika rehetra ary masina ny tompo Andriamanitra avo indrindra enika anao ny lanitra sy ny tany mideranao ny lanitra sy ny tany ry tompo avo indrindra tianareo ve zany tsy miteraka zavatra ho anareo ve zany andeha andramantsika indray masina ny tompo Andriamanitra avo indrindra enika anao ny lanitra sy ny tany mideranao ny lanitra sy ny tany ry tompo avo indrindra tiako zany ary anareo tiako tsotro zao reo hira fahiny misy zavatra ao am'ireny ireny zay tiako alaivo anareo reo hira kely miakatra tsy hay ho aizy ireo raha tianareo fa io mena tiako zany
Ioatran'ilay hevitra labatritra sy reny hira fahiny mahafinaritra toy izany reny tiako reny ireny ataoko fa ampahany fanompoana ny fiderana eny tompo mihira fiderana ny tompo eny ary la hira fanaontsika rehefa mirava ary ny hoe raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy hitanareo any ny tompo ankehitriny raha hitsaga asika eny ary raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy ry zazaory sy mahonena fa ho fifaliana sy ho fampiononana ho anao zany raisy io na iza aleanao anarana sarobidy o mamre fanantenany tany sy fifaliany lanitra anarana sarobidy o mamre fanantenany tany sy fifaliany lanitra ankehitriny ty le andalany tiako fampitandremana ho anareo rehetra zany eto inona no atao raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy ho toy ny apinga amin'ny fandrika rehetra enoy rehefa mivory manodidina anao ny fakapanahy inona tsy maintsy ataonao tonono mora mba avaka fotsiny lay anarana masina anarana sarobidy o mamre fanantenany tany sy fifaliany lanitra anarana sarobidy o mamre fanantenany tany sy fifaliany lanitra andesika hanondrika alohantsika mandram-piaonatsika 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 eo atongotry Jesosy mandram-piaonatsika mandra tompo Jesosy eo tahiony raha malalako amin'ny anaran'i Jesosy ekeo zany tompo ao